tapa-kevitra ny velariny sampana fampalalam-baovao ny radio antsiva napa-kevitra le nisy rahosaky ny alady manomboka amin'ny 20 sasany rahanao amin'ny mpanao gazety ny radio antsiva tontsainy Anik Rahelmanana sy Ismaël Zafinarivo napa-kevitra finaritra ravoravo a mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy indray a amin'ity fotoana ny lapa-kevitra ity efa nampiomanina tanatina andro maromaro moa ity fandarana manokana iarahantsika amin'ny namana Rainy Jonary ary dia manasa antsika rehetra iray tintinika iray tonakafo aminay a itety an'ireo vaovao samihafa reo tranga isainseho na ny teto antoerana na ny tany ivelany ny namana Patrick Rakotonirina no mikarakara ny lamina ara-teknika Rainy Jonary Ismaël Zafinarivo no ato amin'ny trano fitenenana mitondra ny araba ombampirarintso hoan'ny isan'ny tokantrano salanitra tompoko lahy mbola tsara tompoko vavy ity ampiandohana dia manamarika ny andro iraisampirenena ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety isika rehefa 3 Mai tahaka an'izao tsara ihany aloha ny manamarika fa notapahana teo anivo ny firenena mikambana zany a itony fankalazana itony ary anisan'ny tanjona ny hoe fiarovana ny fahaleovantena ny haino vakijery eo koa rehefa mikiadona ny 3 Mai tahaka an'izao a dia anaovana tombana eo amin'ny hoe aiza ho aiza ny fahalala miteny ny fahalala maneho hevitra ny fahalalahana mamoaka ny vaovao ary ny fahatelo a dia ny fanairana raha tahinika voatotoana na ny aina na ny tena ny mpanao gazety tahaka ny hoe misy moa mandratra misy mampiditra amponja ary misy aza mamono faty mihitsy an'ireny mpanao gazety reny dia ny vanim-potoana tahaka an'izao zany no handinihana sy ametrahana ny hoe tahatahaky ny ahoana ndingana vita aiza ho aiza ny ametrahana ny rampitso ny nambara ny Reporter sans frontières fotsiny momba an'izy io dia tamin'ity 2024 ity zany no tratra ny farany ambany indrindra zany hoe sans plus bas niveau eo amin'ity fahalalahany asa fanaovan-gazety ity tao anatin'izay 2024 taona izay ary ny atsasaky ny firenena maneran-tany araky ny tatitra dia ao anatin'le hoe toedrara sarotra na tena sarotra zany hoe en situation difficile ary misy ireo tena hoe en situation grave eo amin'ny hoe tsy fanajana zany an'izay fahalalahany asa fanaovan-gazety izay manamarika moa ny eo anivo ny RSF misy karazany fitotonganana maneran-tany zany hoe détérioration mondiale eo amin'io fahalalahany asa fanaovan-gazety io satria raha i États-Unis fotsiny ohatra ny resana zay ambara foana hoe modeliny zany fahalalahana sy demokrasia dia nilatsaka toerana fito izy tamin'ity 2024 ity ary mbola i Norvège aloha ny lohalaharana eo amin'io fanajana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety io tsara koa ny manamarika fa tsy hoe io ihany moa fa misy andro iraisam-pirenena hafa koa mba somary manaitra mba zaraina amitsika rehefa 3 Mai tahaka an'io dia ny hoe ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiomehezana ary izany zavatra zany dia ahafahana zany hoe mampiroborobo ny fahasalamana ny tsikitsiky sy ny ary mitondra
mankany amin'ny fandriam-pahalemana tahaka zany ko ny hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny angovo azo avozina avy amin'ny masoandro. Milohany dirany namana Rainy Jonary amin'ny famakinany ireo toetra rasa mihafa zay nisy dia tsara mitondra karazana fintina isika eo amin'ny zavatra nisy eo zany indrindrandrindra moa ny teto Madagasikara. 7 Oktobra no nitsangana ny miaramila anankidimy teo amin'ny Kapisatra handray ny fitondrana rehefa vaky-bao ny tsoka nakany ampita ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina, nambara tam'izany fa horavana avokoa ny androm-panjakana rehetra. Avy eo nefa dia niova izay lafin'izay ary nisosoka tao anatiny no hoe raha rava ny androm-panjakana rehetra dia fanonganam-panjakana initranginy ary dia tapaka ilay lamina eo amin'ny lalam-panorenana dia sahirana ny iraisam-pirenena eo amin'ny fanohanana ny Madagasikara. Dia ny roso zany teo amin'ny fenianana nanoloana ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny filohan'ny fanavozana Repoblika ny Madagasikara ny Colonel Mikael Randrinirina ny 17 Oktobra. Ny ainga teo zany no teboka ataontsika hoe fitondrany fanavozana. Hatrany amin'ny 17 Mey, zany hoe afaka andro vitsivitsy dia 7 volana zay no nahateo ny fitondrana an'ity fitondrana fanavozana ity. Tany Ampiandohana dia nisy saika nanozongozona ny Prime Ministre Heritsalama Rajaonarivelo tany amin'ny antenimieram-pirenena hoe ahongana dia nanipika ity Prime Ministre ity tam'izany fa tsy azo ravana ny androm-panjakana araka ny fanapahana nataony fitsarana avo momba lalam-panorenana fa rotaona no nomeny ny HCC iasana. Tao arina kelin'izay nefa taty amin'ny 7 Marsa taty dia niakatra ireo le hoe chaîne Z, chaîne Y dia nanao fanambarana ny amin'ny hoe mameroa amin'ny 70 ora ny mpitondra mba handrodana ny gouvernementa. Izany zavatra any moa dia nitranga tao arina kely ny dia nataon'ny Colonel Mikael Randrinirina tany Rosia, avy eo tany Frantsa ary ny poira ny ady hevitry ny hoe tondrozotra dia noravana ny gouvernementa ny 7 Marsa 2024. Zany hoe teo amin'ny 4 bolana teo eo zany no nisan'ny gouvernementa Heritsalama Rajaonarivelo notendrena ny Prime Ministre mpandimby azy ny 15 Martsa dia Andriamatoa Mamitina Rajaonarisona izay efa lehibe ny samifina no napetraka ho lehibe ny gouvernementa. Ny 15 Martsa no nitsangana ny gouvernementa. Rehefa nijoro ny gouvernementa 30 ny mpikambana izay tarihan'ny Prime Ministre ka ny 17 am'ireo de efa nitondra ministera tao amin'ny gouvernementa ny Heritsalama Rajaonarivelo fa ny 13 no ministra vaovao no tendrena. Rehefa izay ny fandehanany vaovao zany dia nikorisa teny ny toedrarà ary ny 17 Marsa dia nisy vaovao ny tsorika ny voakaviany no hoe misy olona 13 iarana didy tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara. 13 tratrana IST ireo le karana goavambe tompona orinasa ny 10 voalohany am'ireo gasy ny ambiny anisany ny Colonel Patrick Rakoto Mamonjy. Saingy 24 ora tao arinan'izay monja dia no foanana ny IST ho an'ny olona 12
fa ny anakiroa ihany no notazonina tao anatin'izay. Ny 7 martsa moa dia nanao ny tatitra ny teo anivo ny fitsarana momba ny kaonty mbola mpanjakana, ary dia nitsangam-bola ny betsaka rehefa nandrefa mitentina 1,7 miliara ariary ny vola voahodikodina teo amin'ny vanim-potoana mpitondrana teo aloha tao anatina heritaona mahery monja, ary dia nampiaiky ny rehetra zany hoe nankaiza taholo izany vola izany. Ny ampiny hoe tamina ministera anankiray monja ohatra tahaka ny ministeran'ny mponina dia nisy fiara miisa 700 tsy tapopoka hoe nankaiza. Taitra moa ny olona zany hoe ahoana zany momba an'izany, ahoana fanenjehana an'izany, inona ny toy an'izany de mbola mikorisa ihany io fiainan'ny pirenen'io. Fa ny razotra tao anatin'izany ny fipoirana matetika teny amin'ny tambazotra sosialy nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy zay milaza tsy ambaratelo, manao ampamoaka sy ny sisa rehefa tsy nitazona ny fitaliavana eo amin'ny fandraisana ny fitarainam-bahoaka intsony izy dia namoaka vaovao maro, ary anisan'ny niarany vaovao navoaka matetitetika moa na ny PRRM, na ny ministry ny fitsarana, na ny filohan'ny antenimieram-pirenena, na Inga Kofali Daya, zay nambara ny colonel Patrick Rakotomamonjy fa miray petsapetsa amina mafia vahiny. Takandrany ko ny lalanjotra ny Ramatoa Isara zay vola izay navotana izy tamin'ny voaloha, ary ministra mihitsy no nilaza fa olo-marina ity Ramatoa ty satria de efa tafavoaka ny fonja moa izy niaraka ny betsaka teny am-piandohana, dia nosamborina indray ary naverina nahiditra tany Amponja. Nalaza be koa avy eo ny 1 martsa ny fanambarana fa nisy olona 310 zany no voaroroy eo amin'ny fikasana hamono ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny colonel Mikaela Randrenirina, ary 310 izy ireo ny 110 dia avetrany dia nahiditra Amponja. Azakazaka moa ny toetra raha satria teo amin'ny fiandohan'ny volana aprily de niakatsehatra ndraiky reto le Gen Z, zany hoe ireo le tanora zay anisan'ny nitolona tany ampiandohana, ary nanome 2 ora ny fitondrana mba andravana an'ireo androm-panjakana rehetra. Laza moa ireto tanora reto fa mandeha any amin'ny lalana tsy izy ilay fanavozana ny repoblika, ka natonga azy ireo nanao ny antso. Rehefa izany dia tany fianaran-tsoa ny PRRM no namaly an'ireto tanora ireto hoe tsy azo ravana ny androm-panjakana satria nisy didina voakan'ny HCC manakana an'izany lafiny zany. Dia ny roso moa zany reto Gen Z ny amin'ny hoe hiditra amin'ny fidinana an-dalambe ny 1 aprily, de nitranga tokoa izay fihetsehana izay vitsivitsy ny tanora tonga de niainga avy eny Ambojatova nidina teny amin'ny kianja ny 13 Mey nanamafy ny fitakina. Anisan'ny nampiavaka ity hetsika ity tsy fahita zany rele hoe fiara mifony vy na hoe tomefy mpitandro ny filaminana rehefa misy hetsika, dia anisan'ny nanaitra ny maro aloha zany amin'ny hoe miseho ny fanehonkevitra malalaka. Saingy tao arinan'izay ny alahady 12 aprily dia nisy zany ireo tanora aloha ny fampitediavana hoe tsy nody sy ny sisa, dia nefarano hoe notazonina teny fedanana nanaovana fanadiadiana sy ny sisa. Rehefa izay dia nivoaka indraikio ny filazana teny amin'ny tambazotra sosialy ihany amin'ny hoe misy pikaramanady frantsay miisa 10
izay voakasika eo amin'ny hoe fikasana anonga-panjakana sy fofony ainy filohan'ny fanavozana ny repobliky. Rehefa nivoaka izay anarana folo zay dia niditra ntsehatra ny maso ivo frantsainy amin'ny hoe tsy tafiditra amin'ny raha tahaka an'izany i Frantsa. Nisy koa moa nitondra vaovaony amin'ny hoe misy amin'ireo anarana voatondro reo tena tonga teto Madagasikara fa efa nody tamin'ny volana febroary, fa ilay miaramila anankiray izay efa retirety hoe voalaza fa miasa eto Madagasikara antsoina hoe Kibare no voalaza fa atido tao anatiny ity fikasana ity. Misy ndray moa ery apita milaza fa inga Kibare dia manao asa fitakiana trosa no ataony, ary misy amin'ireo vahiny mpandraraha goavana nakana trosa dia tezitra zany ireo mpitondra sasatsasany dia nisy fifamaliana hoe tany amina alina anankiray nionany ireo olona ireo. Tsy hita tsony zany aloha ny fandehanany fa ity Kibare ity aloha naizana-tsany de nitrikitrihany ny ministry ny fitsarana fa anisany atido ary anisany tazonina amponja. Ny 20 aprily moa no voasambotra teny manodididina ny bypass teny ny colonel Patrick Rakotomamonjy ary dia no tazonina eny Tsiafa. Dia ohatran'izay ny fiazakazaky ny raharaha. Dia eo zany no teboka misy antsika am'izao, fa mafana be koa ny ady hevitra eo amin'ny ara ekonomika satria rehefa nitranga ny festival Tsapiky teny Toliara teo amin'ny 17 aprily dia anisan'ny namarana ny festival Tsapiky iny ny fandraisan'ny filohan'ny fanavozana ny jet privé anankitelo nomeny ny orinasa Bravura Holding izay tantanany nga Benedict Peters izay nigeriana. Dia nampametra-panontaniana zany satria ny asany reto jet privé reto indrindra ny anankiroa zany de hoe hanao ny saritany ny eo amin'ny hoe tataky ny ahonavy ny arena ambanin'ny tany Madagasikara maimaim-poana hoe no hanaovana an'izany lafiny zany. Ary maro moa ny fanontaniana napetraka ny hoe ohatrohatry ny ahoana zany fifanarahana zany, inona ny votoatiny mijanona eo amin'ny exploration fotsiny fa izy ty zany de hatrany amin'ny exploitation satria ilay Bravura Holding dia anisan'ny lina amin'ny arena ambanin'ny tany tahaka ny vy ny platine sy ny sisa ao anatin'izay lafiny zay. Tahaka an'izay ko tao anatin'ireny festival Tsapiky reny no mitsorika nakany Washington ny prime ministre Mamtina Rajoelinarsson, ary teo anatrehan'izay dia nampitainy ny vaovao amerikana fa noresahana tao anatin'ny dinika ilay resaka vary mada izay misy hatrany amin'ny fampiasam-bola mitentina 700 tapitrisa dolara. De nangotraka moa ny raharaha teto anatiny satria io varamada io ilay base Toliara teo aloha zay anisan'ny nandemy an'ilay fitondrana teo aloha satria natao letrezana ny fanatanterahana azy, ary ny ankamarony ny ao anatin'ny fitondrana am'izao de nanohatra ny base Toliara tamin'izany fotoana zany. Dia eo zany ny ady hevitra no mitoetra ahoana ny fandehany inona marina ny tena zava-misy amin'ny ty resaka arena ambanin'ny tany ty, satria zao anisan'ny vaovao farany koa ity fitrandrana ao Ambatovy dia niala tanteraka ao amin'ny tetikasa Ambatovy ny orinasa japonais Sumitomo Corporation fa dia nosoloany amry orinasa compagnie britannique moa izy ty Ambatovy Mineral Resource Investment. Dia io ndray zany zao no ife an'Ambatovy. Tsara ihany aloha manamarika fa ty Ambatovy ty de efa mifady miasa an'ireo firenena matanjaka isan-karazany, efa tao ny Kanadiana, efa tao ny Frantsay, io ny Japonais, tonga ndray zany ny Britannika ankehitriny.
fa anisan'ny vaovao zay nanaitra ny zavatra nyseho teny ampeoririka teo amin'ny hoe tonga ny polisy a mpitandro filaminana tsava ny finday sy ny ordinateran'ny olona de nyrofina satria hoe osika lay marika dia nisy resaka aloha tamy voaloha avy amin'ny arteky reo nanao fanambarana ofisialy mihitsy ny arteky fa tsy naniraka an'reo olona ireo a dia nandeha moa ny feo hoe misandoka sy ny tahaka an'izany a avy eo nefa ny akatsehatra am'izay ndray ny tompona andraikitra maefa indrindrandrindra ny avy eo amin'ny kizao misy ny sisany amin'ny hoe misy mivarotra osika de izay no antony nandefasana an'reny mpitandro ny filaminana reny a ary ministeran'ny fitsarana anisan'ny nandefa anireny olona ireny dia mifamaofao zany ny resaka mahakasika an'io fa indrindraindrindra anisan'ny tena nabe resaka ny fisinyreto le miaramila hoe misy avy amin'ny kapisaty a izay nanao fandrobana teny ambodiady a vola mitentina 370 tapitrisa ariary misy amin'izy ireo a nandray anjara tanteraka mihitsy tamin'ny tolona iny a nisy mpiambina n'ireo tompona andraikitra ambony ireo na be resaka ny olona tao anatin'ny ady hevitra zany rehetrehitra zany farany teo moa ny fanambarana nataon'ny niviny FFKM izay milaza fa mila tena mailo tanteraka isika hitadiavana ny very mitranana ny rovotra eo anatria an'izao vanim-potoana sarotra diavy ny firenena izao tatak'izay raha ohatra ka niazakazahana ny toetra raha pirenena fa dia ho avelatsika ny namana rainy jonary a hitondra ny famakafakana manoloana ny teboka izay atao hoe nomanina ao anatin'izay. Andriamatoa rainy jonary a ity no lapa-kevitra faharoa amin'ny ty taona 2024 ity isoratsika Andriamanitra nanome tombonandro a nahafahana nanatanteraka nyty fandaratsika ty satria tokony tany amin'ny volana aprily tany izy ty no tanterahana fa dia manana ny fotoanany moa Andriamanitra noho izany dia tonga soa eto amin'ny onjam-peondray Andriamatoa rainy jonary ary vonina ianonao ny mpiaino antsika dia mirabanao ampitiavana mpanajana ary dia maniry a mba ho ambin'Andriamanitra izao fotoana antsika anio zao. Misaotra anao namana Ismaël miarabanao koa miarahaba ny mpiaino samy isika tompoko tahien'Andriamanitra. Toy ny mahazatra dia hosokafatsika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ny fotoana satria nininona kasaina nininona eritreretina dia tsy efa zany a raha tsy eo ny herin'Andriamanitra koa manasa antsika rehetra hiaraka iombom-po amampanahy aminay amin'izao fanombohana zao a mba ny hevitra mahitsy sy ny mazava tsy loviny fanahy masina ny no hoany anatytsika any ary ny hira izay hoarotsaka hoe nontsika da ilay mitondra lohateny hoe Andriamanitra e magaga izavatra nataon'ny tananao zany hoe tsy takatry ny saina ny alehibe ny fahasoavan'Andriamanitra koa hitondra ny vavaka Andriamatoa rainy jonary a dia alefatsika ny hira dia isy ny tenin'Andriamanitra no manina hozaraina amintsika ao arinan'izay. Ivavaka tompoko rainay zay any an-danitra manantona anao ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy hiteny eto anatrehanao ho tonga ny fanjakanao eto an-tany tahaka ny any an-danitra arovy ny firenenay mba tsy ho viraviray ny herin'ny maizina satria olona matahotra an'Andriamanitra ny vahoaka malagasy ary antsoina eto amin'ny firenenay ny anaranao masina atanjao ny loalika malemy rehetra aoka nokatra ny masiny olona tsopo rehetra ny fanahy masina mba
tsy ho variana intsony amin'ny fiainana eto an-tany izy ireo ka hitodika any aminao. Omeo fahasitranana ny marary rehetra miantso ny anaranao, na aiza toerana misy azy, na ao an-tranony, na any amin'ny toby, na any amin'ny hôpitaly. Da eo koa ny olona tsopo rehetra eran-tany manantena ny fiavian'ny fanjakanao, indrindra ireo izay mitory ny filazantsara anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako ny vavaka. Amen.
manasa antsika hiaino ampanajana ny tenin'Andriamanitra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy, dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe, lazao aminay izay andro ahatongavany zany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperana izao tontolo izao. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, isy firenena hitsangana amely firenena, ary isy fanjakana hitsangana amely fanjakana, ary isy horohoron-tany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenandratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanana tandroka 2 tahaka ny an'ny zanak'ondry izy, sady ny teny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankoka eo anolohan'ilay bibidia voalohany, izay efa sitrana tamin'ilay fery saika nahafaty azy. Ary manao famantarana lehibe izy, ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona aza. Ary mamitaka izay monina ambony tany koa mba anao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy, mba hahateny ny sarin'ny bibidia ary ampamono izay rehetra tsy mety miankoka eo anolohan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely, na ny lehibe, na ny manan-karena, na ny malahelo, na ny tsy andevo, na ny andevo, dia ampandresy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andry avokoa, mba tsy hisy ahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anarany bibidia na ny isany anarany. Indro ny fahendrena, aoka izay manan-tsaina anisa ny isany bibidia dia fanisan'olona izany, ary 480 no isany. Manamasina ny amin'ny fahamarinana tompo, ny teninao no fahamarinana. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny famakafakana sy ny ady hevitra raha isika. Avy hatrany angamba alohandry matorainy Jonary dia tsara petraka ny hoe aiza ho aiza inona moa zany hamaritana an'izao vanim-potoana misy antsika zao, satria nisy fotoana izy io hoe intérim, transition sy ny sisa. Ny fanontaniako ao anatin'izay dia hoe mbola anatin'ny lalam-pandrenan'ny Repoblika fahaefatra ve sika zao sa tsy? Raha ohatra mantsy ka ao anatin'ny lalam-pandrenan'ny Repoblika fahaefatra, raha ka ohatra fotsiny zao hoe raha ohatra ka tendrena ny Prime Ministre, teo zao dia efa nisy hoe mitendrena ny solon'ny Prime Ministre Heritsalama Rajaonarivelo dia raha ny voalaza ny 550 dia ireo solombavam-bahoaka maro anisa no manolotra manao an'izay fanendrena ny Prime Ministre izay. Rehefa nanambaran'izay fanendrena ny Prime Ministre Mamitena Rajaonarison nefa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ny Colonel Mikael Randrindrina dia nanipika mazava tsara mihitsy fa ny tenany no ny safidy ary nanendry nyty Prime Ministre vaovao ty, ka aiza ho aiza aloha zany tena metrahana atsika eo amin'izay lafy ny lalam-pandrenana sy ny lalàn'izay Andriamatoa Rainy Jonary. Misaotra anao namana Ismaël.
tahaka izao ny teny nataony Andriamatoa Faniry Alban Rakotoarisoa filohan'ny antoko politika madio izay mpanohana ny fitondrana ankehitriny satria notendrena tale generaly izy tamin'ny 13 mars hoy izy ho tonga any amin'ny fanavaozana ve isika raha anaraka ny Repoblika faefatra anaty vanim-potoana manokana na période exceptionnelle isika ankehitriny ka nahadiso ny PRRM ny fanarahana ny voafaritry ny lalam-panorenany Repoblika faefatra tokony apetraka ho izy araka izany ny sata mahateteza mita an'izao fitondrana irisoana amin'ny fanavaozana eto amin'ny firenena 5 volana teorian'ny firodana ny fitondrana teo aloha sy ny nandraisany mpitondra ankehitriny fahefana natolotry ny fitsarana avo raha anaraka ny lalam-panorenana Repoblika faefatra isika ho ihany Andriamatoa Alban dia ireo mpiaradia amin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no maro alisa nivoaka ho izy ny didin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny 14 oktobra tamin'ny taona lasa nanamarina fa banga ny toerany Andry Rajoelina dia nangatahana mba hitondra ny firenena ny kolonel Randrianirina Mikael voatazona ny andrim-panjakana rehetra ka tsy afaka mifanongana dia nanao fianianana teny amin'ny fitsarana avo natrehny fianakaviam-beresy am-pirenena ny kolonel hoy izy tamin'ny 17 oktobra tamin'ny taona lasa hoy Andriamatoa Alban no manahirana satria amin'ny lafiny iray vao mivoaka amin'ny lalam-panorenana isika dia mety hilatsaka ny sazy iraisampirenena ka azakazany ve isika raha ijanona amin'izao izy ho voavavy ny krizy raha ny lalam-panorenana tokoa moa no arahana ireo député maronisa ao amin'ny anteny-mera no manolotra ny premier ministre araka ny nambarany Ismaël teo kanefa raha denina sy alalinina ary fakafakaina tsara ny teny nataony kolonel Mikael Randrianirina raha nanolotra ny premier ministre vaovao izy Andriamatoa Rajaonarson mamitiana Jean-Orifin to izy ihany no nisafidy ny premier ministre vaovao satria takitaka zao ny teny nataony Rafitinina ny antony ny fidianako anao dia ny zavatra nataonao tamin'ny andro ny tetezamita mbola manamboninahitra maramila ianao tamin'izany dia nahazo tsindry tamina manamboninahitra ambony iray ka naleonao ny ala tsy ho miaramila fa napahan-kevitra goavana izany nampiseho ny fahavononanao ijoro mahitsy atrany na hatonganao ho tonga premier ministre izao mila fanapahan-kevitra goavana ity firenena ity anatin'ny kiondalana isika izao raha olona anara-dreny rano fotsiny anaraka ny politika efa mahazatra no mipetraka amin'ny toeranao io dia tsy isy zavatra iova eto izany hoy ny kolonely no antony nametrahako anao anovany lalan-dririnina hitarika ny gouvernemanta amin'ny lalana vaovao ampisy fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy teny zay mampiseho fa izy no nanendry azy izy no nisafidy azy araka izany teny zany tahaka zao tokoa mantsy ny mombamomba ny premier ministre vaovao olona zadraraha amin'ny fanaovana ady amin'ny kolikoly sy fanenjena ny olona manao famotsiam-bola izy satria sady niofana ho administrateur civil izy no manamboninahitra ambony tao amin'ny gendarmerie pirenena no niasa tao amin'ny Bianco nandritra ny 12 taona no tale général ny Samifinina nanomboka tamin'ny 1 nanaraka fiofanana ramiramila koa izy tao amin'ny ACMIL Académie militaire d'Antsirabe sy tao amin'ny école supérieure de gendarmerie any Moramanga nanaraka fiofanana tany ivelany koa izy satria sady niofana tany Frantsa tao amin'ny école des officiers de la gendarmerie nationale any Melun sy tao amin'ny école nationale d'administration manana diplôme ambony izy dia diplôme master amin'ny science ara-toekarena tao amin'ny Institut d'études politiques de Madagascar sy ny sisa mikasika ny fanendrena an'ireo ministre amin'ny gouvernemanta faharoa nilaza ny colonel Mikael Randrianirina tamin'ny fanaovan'ny cour des comptes tatitra tamin'ny 17 mars fa tsy maintsy ampandalovana polygraphe izy ireo ny polygraphe dia machine afaka mamantatra olona mandainga ono izany
hoy izy no antony nampahela ny fanendrena ny gouvernemanta vaovao. Raha deninona ny zavatra lazeny colonel zany, ny polygraphe zany no aka ny toerany piasan'ny CIS, Central Intelligence Service, mpanao fanadiadiana mikasika ny toetra ny piasa mpanjakana, zany hoe manao enquête de moralité. Kanefa amin'ny machine ny polygraphe tsy azo itokisana zato isanjato ny zavatra avoakany, satria araka ny fanadiadiana ara-tsiansy natao mikasika ny polygraphe, 4 isanjato monja ny fahamarinana avoakany, 5 isanjato raha be indrindra. Eo koa ny resaka fiandrianam-pirenena, satria voalaza fa manampahaizana vahiny no ampiasa ny polygraphe. Tsy nambaran'ny colonel izy ireo vahiny ampiasa ny polygraphe ireo. Misy olona tsy resy lahatra amin'ny fampiasana ny polygraphe amantarana ny mpandainga. Tahaka zao ohatra ny tsikera ataon'ny la Gazette de la Grande Île tamin'ny 7 mars. Raha mahita fa ireo olona nifandimby teo amin'ny fitondrana nandritry ny taona maro no miezaka iverina, na dia niova aza ny mpitondra. Manao fanarian-deo izy ny vahoaka ny mpitondra milaza ampiasa polygraphe. Ny fandresena ny lainga no aseho fitadiavana ny marina. Masinina tsy manan-tsaina no ampiasaina anafenana ny zava-misy mahavaivay. Tsy misy intsony sivana ara-moraly aza mindamosy ny rafim-panjakana sy finiavana politika ny mpitondra entina manilika ny olona tsy vanina, satria ny polygraphe ndray no asandratra. Ny antony, hoy la Gazette, de satria tsy mino ny zavatra lazain'ny olona samy olona ny mpitondra. Tsy misy dikany aminy ny voninahitra ka saritsara ny fanaraha-maso no asandrany. Apetaka amin'ny olona anaovana fanadiadinina ny fil elektrika avy amin'ny polygraphe, refesina ny fitepony fony, de mamoaka grafika ile machine izay everina ho taratra ny fahamarinana mikasika an'le olona. Fetaka be vava izany, hoy la Gazette, satria apetraka ho fahaizana indray ny lainga fa tsy fahadisoana. Ary ty ary hoy izy noloza, tsy misy tanjona raha-takarena ho tratrarina, tsy misy vina industrialy ampandrosoana ny firenena, tsy misy stratégie fampandrosoana ny fambolena, tsy misy ireo fa mandeha anjambany ny mpitondra manao kitsapatsapa fotsiny. Fanampenana lohaka no ataony fa tsy fananganana zava-baovao. Tsy tanjona ny toe-karena fa fietsempo fotsiny. Ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka dia atao fahoany, avela irery ny ponina osa, mia mahazo laka ny tsy fitovian-tsaranga ary tsy mahita an'izany ny mpitondra, hoy ihany la Gazette. Tsy miaro vahoaka intsony ny fitondrana fa mitazana lavitra eny. Miteny any izy indraindray fa tsy misy fepetra fanatsarana raisiny. Tenina ary zany no sisa tafajanona, hoy la Gazette. Fitondrana be vava fotsiny mba anafina ny tsy fananany hevitra. Tsy ny olona tsy manam-panahy mitsiriritra te azo fahefana, hoy la Gazette no mamenatra, fen'olona tahaka zany ozy ny tantara. Ny mamenatra, hoy la Gazette, de ny fisiany rafitra vonona andre olona tahaka izany. Tsy androso mihitsy ny firenena ireo izy raha olona mahay miala amin'ny fitsapana mikasika ny lainga no omeny fahefana, fa tsy olona manana vina fampandrosoana. Raha izany teny la Gazette namana Ismail, lasa lavitra ny saiko. Koa satria moa tsy anisany ireo ministra naverina Ramatoa Christine Razanamasoa no kilaseny polygraphe ho mpandaika ave izy. Nao aza izany fanakiana nataon'ny la Gazette izany, raha nampisehony gouvernemanta mampitena Rajon Larson ny colonel Michael Renirina tamin'ny 15 mars, nilaza izy fa fahombiazana sy fampisehona modèle tsara azo alaina tahaka no takena amin'ireo ministra. Izany hoe ialana ny fanao taloha, asiana fitsipika entitra ifehy an'ireo ministra amin'ny fomba fanaovany ny asany. Tsy isy fandeferana mihitsy, hoy ny colonel, amin'ny ministra manao kolikoly
ka izay tratra manao izany hoy izy de sady roana no enjena eny amin'ny fitsarana. Alohany andresany andraikitra, alohany andraisan'ny fahefana hoy izy tokony anao fanambaram-pananana ny ministra rehetra. Ambonin'izany tokony airahina izy ireo hoy ny kolonely fa tsy anao samy maka ho azy ka fanompoana ny vahoaka no teny filamatra tokony ataony fa tsy fikatsahana tombotsoa manokana. Ministra 30 no mandrafitra ny gouvernemanta vaovao. 17 amreo de efa atao amin'ny gouvernemanta Eritsalama Rajaonarivelo fa 13 ny ministra vaovao. Anisany ireo tafaverina raha matoa Faniry Soernev mbola voatazana ministra ny fitsarana. Andriamatoa Lilson René de Roland mbola ministère fanajarena ny tany. Andriamatoa Erjatov Ramiarson mbola ministre ny vola sy ny toe-karena. Andriamatoa Maefa Andriam-piadanana mbola ao amin'ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Ramatoa Anitra Razafy Manantsoa mbola miadidy ny fanovala kanefa tsy ministra-mpanjakana intsony izy. Eo amin'ny lafiny filaminana no tsy misy mihitsy ny fiovana satria mbola voatazana ministry ny fiarovana Andriamatoa Elie Razafitombo, mbola voatazana ministry ny atany Andriamatoa Eric Michel Idrissa ary mbola lehibe ny zandary Andriamatoa Mariba Bamba. Anisan'ireo ministra vaovao ny député ny boriboritany fahenina Andriamasoa Todisoa Andriamampandry voatendry ho ministry ny fampianarana teknika. Voatendry ministry ny fambolena Andriamatoa Gaëtan Ramino. Voatendry ho ministry ny fiompena Andriamatoa Riana Nantenaina Andrianomenjanahary. Voatendry ho ministry ny industrie Andriamatoa Nirina Nampoina Rary Manjato. Voatendry ho ministry ny asa vaventy Andriamatoa Richard Rafelbanana Sambelson. Voatendry ministry ny fitaterana Andriamatoa Erzo Andrianaval. Voatendry ministry ny jono sy ny toe-karena manga Andriamatoa Jean Maravo sy ny sisa. Mantany ianao namana Ismaël ary tsy anao ihany mametraka an'ity fanontaniana ity. Mbola anatin'ny lalam-panorenana ve isika izao sa tsia? Tsy mitovy ny valiteny omeny olona an'izany fanontaniana izany. Izao ny valiteny ny omeny Andriamatoa Henri Laurent Radjason filohan'ny serasera ny fiadidenan'ny Repoblika tamin'ny 15 avrily. Raha namoaka ny vaovao mikasika ireo drone nanidina teny ambonin'ny trano fonenan'ny colonel Mikael Randrianirina izy. Hoy Andriamatoa Henri Laurent Radjason. Anatin'ny lalam-panorenana tsara isika izao satria noho ny fahabangan'ny toerany filoham-pirenena taloha tamin'ny oktobra 2024 satria nandositra izy tsy teto an-toerana ny filohan'ny Sénat tokony andimby azy. Olona 4 monja no nandrafitra ny gouvernemanta noho izany hoe Andriamatoa Henri Laurent Radjason nomeny fitsarana avo ny kolonely ny toerany filoham-pirenena. Raha tahaka izany ny fahitany Andriamatoa Henri Laurent Radjason tahaka izao ny hevitry Andriamatoa Alain Mahavimbina. Alain Mahavimbina dia olona mpahalalana izay mpandrindra ny hetsika vonjeo Gasikara. Hoy izy sady tsy anatin'ny lalam-panorenana isika izao no tsy anatin'ny tetezamita voafaritra mazava tsara. Mbola miasa hoy izy nyrafitry ny Repoblika faefatra ny fitsarana avo ny anteny merandolona sy ny anteny miaram-pirenena. Zavatra ivelany lalam-panorenana na extra constitutionnel no nametraka ny fitondrana ankehitriny. Ny vahaolana hoy Andriamatoa Alain Mahavimbina dia fananganana anteny miaran'ny lalam-panorenana assemblée constituante izay anoratra rafitra vaovao iarahana mifanaiky. Izao ny hevitry Andriamatoa Lada Jean-Pierre izay mpandrindra ny antoko FLN Front de Libération Nationale. Hoy izy tokony ezahana ny ialany firenena amin'ny rafitra teo aloha izay régime fanatique. Ny fitondrana ankehitriny izay mifikitra amin'izany rafitra izany no atao hoe régime réactionnaire. Izany hoe nanao ny fomba rehetra analana ny fitondrana teo aloha fa mbola miaina ilay rafitra tamin'izany ihany. Ny andrasana izany izao dia ny ijoroan'ny fitondrana tena manavao na régime progressiste. Fitondrana miala amin'ny rafitra teo aloha dia manangana rafitra vaovao iampitana
mankany amina rafitra tena mirindra ahafahan'ny firenena miaina tsara. Tsy magaga noho izany hoy ty filohan'ny FLN ity raha manohy ny asany teo aloha ny fitondrana ankehitriny. Izany hoy izy no mahatonga azy tsy mivonona andrava ireo rafitra rehetra satria ny lalam-panorenana teo ihany no iainany. De tohizany ny fanendrena filoam-pokotany fa tsy miditra amin'ny fiovana izy dia fidina ny filoam-pokotany. Tokony ezana ny elana izao firenena izao amin'ny rafitra teo aloha hoy ihany ty filohan'ny FLN ty, mankany amin'ny fanavaozana tena izy. Noho ny fitondrana mitazona ny rafitra teo aloha rehetra dia tsy ankany amin'ny fanovana mihitsy isika. Ny siny be iray hoy ity filohan'ny FLN ty rehefa vaky dia tsy atongilana na tampitampenana fa soloina tanteraka. Na iza patsaka rano asainao mameno siny be vaky dia tsy afeno izany mihitsy izy. Raha mbola gouvernemanta tendrena araka ny rafitra taloha ihany no atao dia overy foana ilay rano. Rafitra misy fahalovana be, fahefana mandroba be, mangalatra be no navoaka ny fitsarana momba ny compte fa nisy teto hatramin'izay. Raha mbola io siny be loaka io ihany no esana io ihany ty filohan'ny FLN ty dia tsy andeha mihitsy ny raharam-pirenena na soloina impolo aza hoy izy ny gouvernemanta. Raha vao ny rafitra misy izany ny ambetindresaka an'ireo talora amin'ny GNZ. Kasika izany ampatsiahiviko ny teny nataon'ny colonel Mikael Randrianirina niaraka tamin'ireo miaramila namany teny Ambohitsirotra tamin'ny 2 oktobra tamin'ny taona lasa. Hoy ny colonel tamin'izany, mitsangana ny fitondrana fanavaozana dia rava ireo andram-panjakana misy ankehitriny. Raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fakonandohan'ny pirenena ho an'ny tanora izy teny amin'ny CCI vato tamin'ny 15 avrily teo, zao ny teny nataony. Tsy mora ny manao zavatra. Tsy voaova anatin'ny 5 na 9 bolana ny zavatra rehetra satria asa lavitra ezaka izany. Saka nefa ozany milaza fa za tsy nivady bely rano tamin'ny fifanekena nataontsika. Ny zavatra ifonako amin'ny vahoaka malagasy ary indrindra aminareo tanora hoy izy dia ny fahatarana, ny fanokafana, ny fikaonandoam-pirenena. Resaka an'le rafitra ianao moa hoe raha vao ny rafitra tsy azo rafana ny rafitra miandry ny fikaonandoam-pirenena sy ny sisa. Rehefa mijery an'le foronana am'izao tsika amin'ny teny zao andre matorainy jonary dia azo asaina hoe mizara vondrona anankiroa le izy. Eo aloha zany reo olona zay manohana an'le fitondrana ankehitriny andaniny ireo le manohana tsy misy fepetratra, zany hoe ninninona zany mitranga eo dia manohana tsy misy fepetra n'le fitondrana. Misy kosa nefa ireo le manohana fa mahasaky manao tsikera, ohatra am'le hoe manohana tsy misy fepetra zao hoe tena miaraka ao anatin'le fitondrana, ohatra ry RNR, ohatra Rassemblement National pour la Refondation, ny JRP, Jeunes Responsables et Patriotes, ny antoko otrikafo, ery apitery indray am'le hoe mahasamanao tsikera na de manohana aza. Ao zao ohatra reo hoe tanora ny GNZ izay nitaky reny ny fandravana ny rafitra tahakany hoe ny anteneram-pirenena, ny CENI, ny HCC, eo koa ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny fantanina manitikitika Andriamatoa Raintronary dia hoe afaka hamaly ny fangatahan'ireo tanora GNZ reo ve mpitondra ankehitriny, satria rehefa nijerena zany dia nisy ireo nidina an-dalambe fa nisy koa ireo namany misamborina Andriamatoa Raintronary. Misaotra anao namana Ismaël. Maro tokoa ny vondrona manohana fitondrana ankehitriny, kanefa vondrona efatra no singaniko amin'ireo mbola manohana ny fitondrana. Andriamatoa Paul Rabary, filohan'ny antoko ny fireneko,
ny RNR Rassemblement National pour la Refondation, ny JRP Jeune Responsable et Patriote fa efatra ny atoko otrikafo resiko tsirairay ireo. Tamin'ny 2 Mars lasa teo nanao sonia fifanarahana politika anatin'ny SIAP, sehatra iarahany antoko politika andriamatoa Paul Rabary, teny faravohitra tao amin'ny trano fonenany amiral Didier Ratsiraka taloha. Zao teny nataony andriamatoa Paul Rabary tamin'izany. Miray ina amin'ny antoko rehetra amin'ny fitadiavana vahaolana ho an'ny firenena, manohana ny fanavaozana ny Madagasikara ary vonona ndray anjara feno amin'ny fikonan-doha isaky ny faritra sy ny fikonan-doha am-pirenena ny antoko ny fireneko. Tsy misy resaka tambiny amin'izany hoy izy fa fitadiavana vahaolana. Tsy mitady toerana ao amin'ny gouvernemanta izay fa andray andraikitra amin'ny fikonan-doha am-pirenena. Ny rafitra eto Madagasikara izay manome fahefana feno ny filoham-pirenena sy ny fanjakan'olo tokana no tena olana. Noho izany hoe andriamatoa Paul Rabary, ny antoko ny fireneko dia anolotra régime parlementaire lalam-panorenan'ny faritany na faritra mizaka tena. Nampino izany, izao koa teny nataony tamin'ny 20 avrily. Raha ny zava-misy ankehitriny no dinina dia azo lazaina fa matoko tena ny fitondrana satria samy atrika ny fietsehana ireo tanora. Ery ankilany tapa-kevitra amin'ny hetsika ataony ho fitakena fiovana marina eto amin'ny firenena ireo tanora. Ny arahana hita ny tranga nisy tatoato. Teo ny fiantsoana ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena toy ny général Ramakavelo izay nanaovana fanadiadiana noho ny fanohanany ireo tanora. Tokony jerena lalina ny raharam-pirenena alohany anaovana fikonan-doha am-pirenena. Aiza marina ny anjaran'ny FFKN anatin'io ho ihany andriamatoa Paul Rabary. Fikonan-doha karakarain'ny fanjakana ho tombotsoan'ny fanjakana ve no atao sa iantsoana ny vahoaka. Tokony hazava tsara ny fandraisana andraikitry ny rehetra miainga avy amin'ny fokotany mandalo commune district faritra. Tena mahasolo tena ireo tanora tokoa ve ireo nandray anjara tamin'ny fikonan-doha tanora teny amin'ny CC Ivato. Betsaka hoe andriamatoa Paul Rabary ny olona manontany hoe aiza no ahafahana mametraka ny tondro zotra hitondrana any amin'ny fifidianana. Ny gouvernemanta mijoro hoy andriamatoa Paul Rabary dia tokony gouvernemanta hitondra any amin'ny fifidianana fa tsy gouvernemanta mametraka vina tsy mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka. Mikasika ny RNR Rassemblement National pour la Refondation nanolotra tondrozotra vaovao ho an'ny fitondrana izy ireo. Tetsy Behoririka tamin'ny 17 Mars. Tahaka izao ny teny nataony Rafetpitinina. Tondrozotra ho an'ny tetezamita makany amin'ny Repoblika fahadimy no atolotray ka rafitra mifanaraka amin'ny fanavaozana no atsangana. Ny zavatra atao dia fifampidinina nasionaly ho an'ny rehetra, fampivondronana ny antoko politika, ny fiarahamony pirenena, ny tanora, ny diaspora, manomboka amin'ny fokotany hatrany amin'ny nasionaly. Avaozana ny lalam-panorenana ho an'ny Repoblika fahadimy. Avaozana ny fitantanana ny fokotany ka olom-boafidy no filohany. Fifidianana isam-paritra sy fifidianana solombavam-bahoaka no atao alohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Mba ho ekeny rehetra ny voka-pifidianana, hoy ihany ity RNR ity, rafim-pifidianana vaovao no anao ny fifidianana fa tsy niseny intsony. Fahatelo. Izao ny teniny nataony andriamatoa Rabe Tokotany Asinjaka Ninjiva, filohan'ny JRP. Misy tanora namana izay mitarika tolona tsy mitovy fomba fijery aminay. Kanefa miezaka izay ampirahina ny tanora. Ny hevitra no tsy mitovy fa ny tanjona dia iray ihany. Madagasikara mandroso sy tanora manana fahafana, tanora afaka mitondra zavatra ho an'ny firenena sy afaka omena andraikitra. Mitsangana izay ho ery hitondra vahaolana sy ery teknika mitondra vina entina anampy ny fanjakana ary iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika na PTF.
faefatra ohatra mikasika ny manoana ny fitondràna dia ny antoko otrikafo. Izao ny teny nataon'ny filohany Andriamatoa Elia Rabevahiny. Izay tsy filohan'ny otrikafo fotsiny fa mpanolontsainy ny filohan'ny fanavaozana. Hoy izy: ny safidy hiaraka amin'ireo firenena mivondrona ao amin'ny BRICS, vondrom-pirenena tariny Brezily, Rosia, Inde, Chine, Afrika Atsimo, ny fitondrana malagasy dia ny fitondrana colonel Mikael Randrianirina, filohan'ny fanavaozana ny Republika. Mampirisika ny filohan'ny fanavaozana hiara asa amin'ny BRICS noho izany izay otrikafo. Tsy midika izany noho izy fa vitatreo ny fifandraisana amin'ny tandrefana. Mila mahay mijery isika ka resaka ady tombotsoa no atao hoe diplomasia. Mila mahay miady ny tombotsoantsika isika na iza vondrona na firenena iarahantsika. Ny tombony ho antsika ho ihany filohan'ny otrikafo anatin'izao ady mitranga any Iran izao dia tsy ny fanohanana ny zatsy na izaroa fa ny hoe ahoana no ahafahantsika miady ary mametraka ny tombotsoantsika ao anatin'izany. Ahoana no ifehezantsika ny faridranomasitsika. Eo koa hoy izy ny resaka rano sy sakafo. Manana tany midadasika ahafahana mamokatra isika. Mety isy zavatra vitatsika eto izy, tokony ataontsika ozy ny ahafahantsika mamokatra. Lasa miteraka olana foana hoy izy ny vidintsoloka. Manana nefa isika ary efa misy ozy mampiasa ny menaka mavesatra tsy miroro. Isika nefa tsy misitraka azy. Maninona io hoy Andriamatoa Elia Rabevahiny no tsy ampiasaina. Lazaina foana ho izy fa sady tsy manambola, tsy manana aitao hitrandrana an'izany isika. Resaka finiavana politika izany ho izy fa tsy resaka teknôlôjia na resa-bola. Izany ho izy no tokony jerentsika fa tsy sanatria hiaraka amin'ny BRICS dia anao anaradren-drano ny baiko ny tantsinanana toy ny nataontsika nanaraka ny baiko ny tandrefana. Zay ny teny nataony Andriamatoa Elia Rabevahiny. Raha tahakitahaka zany ny teny ataon'ireo vondrona na olona mbola manoana ny fitondrana. Inona kosa no lazain'ireo nanoana ihany taloha kanefa kivy ankehitriny milaza ho diso fanantenana ka mitsikerany mpitondra. Mety misy maro olona tahaka zany fa vondrona roa ihany no singaniko noho ny tsy fampiany fotoana. Vondrona voalohany ny talora mivondrona ao anatin'ny GNZ sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mikasika ny GNZ, nanao fanamarana matetika izy ireo. Ohatra, ny resaka tampanao gazety izy ireo, teny amin'ny Novotel Alarobia tamin'ny 3 mars. Takizao ny teny nataony tamin'izany raha fitepintiny. Izahay dia mahita fa raha izahay no namonany voay ny mpanao politika no miravaka ny vanginy. Izahay no nanao ny révolution mba hanova zavatra eto amin'ny firenena kanefa ny mpanao politika no mahazo tombony. Tsy ekene raha mbola natao fitaovana izay ary amafisinay fa tsy natao anadiovana olona nahavanondoza teto amin'ny firenena ny hetsika nataonay. Malahelo izahay raha milaza fa mivily lalana ny mpitondra ankehitriny hoy ireo tanora ny GNZ. Ampatsiahivinay ho izy ireo ny tanjona nokendrena tamin'ny nanaovana ny révolution. Dia fanovana ifotony ny rafitra nisy teto hatramin'izay, miala amin'ireo fomba amam-panao mahazatra dia manorina fiarahamonina vaovao. Izahay dia mahita ho ihany reto GNZ reto fa olona tsy manjary ny ankamaroan'ireo olona manodidina mpitondra ankehitriny. Gadra lava taloha, olona voarohirohy tamin'ny fanodikodinana volam-panjakana sy mpandraraha tia tena mbola te hifeo ny rafim-panjakana toy ny nataony hatramin'izay. Malahelo izahay ho ireto GNZ reto mahita fa tohizany mpitondra ankehitriny ny fomba mamohetra nataony mpitondra teo aloha. Sady tsy enoiny no ambaniny izay tanora no tsy ahony ny zavatra andrasany vahoaka malagasy. Takinay ho ihany reto GNZ reto ny fanravana ny antenimeri-pirenena, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorena sy ny seni satria ireo izy ireo no sakana amin'ny fanaovana fanavaozana. Mbola nitoizany ihany zany tamin'ny 10 avrily
nidina andalambe izy ireo nitondra sora bavety nanomboka teny Ambojatovo hatrany amin'ny kianjany 13 ary saika notoizany ihany zany tamin'ny sabotsy 12 avrily fa najanony noho ny mety isiany mpanararoatra andoro ny lapany anteny miaira de mantany eto namany Ismaël manao resajaza ve reto tanora amin'ny GNZ raha mitaky ny fandravana ny anteny miaram-pirenena ny seny sy ny fitsarana avo izy ireo izao mantsy ny zavatra raha mahita mikasika ireo androm-pandrakana ireo mikasika ny anteny miaram-pirenena everin'ireo tanora ny GNZ fa tsy taratra ny safidym-bahoaka intsony ny anteny miaram-pirenena ankehitriny satria ny olony filoha teo aloha Andry Rajoelina no maro anisa ao koa satria araka ny voalaza ny lalam-panirena ny Repoblika fahaefatra mbola manan-kery hatramin'izao ny député maro anisa amin'ny anteny miaira no tokony nanolotra ny premier ministre vaovao raha ravany gouvernementan'ny premier ministre Eritsalama Rajaonarovelo ary tahaka izao ny teny nataony Andriamatoa Milavotsy Philobert filoha lefitra fahafito amin'ny anteny miaira ankatoko ny nanendrena premier ministre vaovao hoy Andriamatoa Milavotsy Philobert tokony Isaïr Mara no anolotra ny premier ministre vaovao satria Isaïr no mbola manana ny maro anisa eo anivony anteny miaira de takianay ny anendrenay premier ministre ho fanajana ny lalam-panorena ary taka zany koa ny kabary nataony Andriamatoa Miary Rentso filohan'ny antoko politika nature tamin'ny 10 mars hoy izy efa ela no fantatray fa tsy maintsy ho ravana ny gouvernementa izao zany voatonga faly ny antoko satria isany nangataka ny fahalalana ny premier ministre sy ny fandravana ny gouvernementa izahay ravoravo izay eo izy satria no tanterahany filoha Mikael Randrianirina ny fangatanay miantso azy kosa nefa ametraka olona tena azo antoka ny olona anefa hoy ity filohan'ny antoko politika nature ity dia tratra ny fingapingana ny colonel satria mbola manaraka ile lampanorenana izay ny maro anisa ao amin'ny anteny miaira no manendry ny premier ministre vato misakana ahafahana mametraka ny olona tena mahavita nefa izany tsy misy dikany ozy ny gouvernementa rava rehefa tsy rava ny anteny miaira tokony ravana toy ny anteny miairandolona koa hoy izy ny anteny miaram-pirenena satria vato misakana ho an'ny fanavaozana ny fisiany hoy Andriamatoa Miary Rentso filohan'ny antoko politika nature mikasika ny anteny miaira fitsarana avo momba lalam-panorena tahaka izao ny tatitra nataony Cour des comptes mikasika azy tamin'ny 7 mars nahazo vola tsy toko tsy forohana ny mpikambana ao amin'ny haute cour constitutionnelle hoy ny Cour des comptes teo anelanelany 3 sy 4 tamin'ny Desambra 3 vola 1 milliard ariary no zaraina tamin'ireo mpikambany ACC tamin'izany 200 tapitrisa ariary ho any Andriamatoa Florent Rakotoarso filohan'ny ACC ary 400 milliard ariary no zaraina tamin'ireo namany mpikambana hafa 8 tamin'ny janoary 4 no natao izany fizarana vola izany nisy fizarana vola fanindroany tamin'ny 4 jona 4 ka 1,2 milliard ariary no zaraina nisy fizarana vola fanitelony natao tamin'ireo mpikambany ACC tamin'ny Desambra 4 ka 500 tapitrisa ariary no zaraina tamin'ireo mpikambana ao amin'ny ACC izany zavatra mitranga de tsy magaga raha mitaky ny fandravana ny ACC ny GNZ mikasika ny siny satria matsiaro tena ho nahazo fanakianana angamba ireo mpikambana ao tamin'ny 12 mars nametra-pialana ny mpikambana 8 niaraka nametra-pialana afa-tsy ny filohan'ny Syrie Andriamatoa Thierry Rakotonarivo ireto ireo nametra-pialana ireo Andriamalazarey Guy Georges Janot Tina Randrianarivo Antoine Roger Marc Fidimialy Jacques Ravaltera Arsène Dama Soavy Andriamaritafoka Lazare Abary Razafy Mamonjy
nanao fanambarana tahaka zao taoriany zany ny firaisamony pirenena tamin'ny 7 mars tsy andray anjara amin'ny fanoloana ireo mpikambana omseny izahay firaisamony pirenena tsy ilaina ary tsy laharam-pamena velively ny fanoloana ireo mpikambana maharitra commissaire mandrafitra ny bureau seny ny fanafanana ny bureau maharitra aza no tokony atao ka ireo no mampiodina amin'ny farafakely ny seny mandra-pahatonga ny rafitra vaovao ikarakara fifidianana avoaka ny fanavozana tsy azo itokisana hoy reto firaisamony pirenena reto ary tsy afaka mitarika ny fanavozana ny zotra sy ny lalàna ary ny rafi-pifidianana velively ny seny amin'izao fotoana izao raisinay ho fandaniam-poana ho an'ny firenena efa sahirana ny fanoloana mpikambana ao amin'ny seny izay tsy azo itokisana intsony raha zany ny teny nataon'ireo firaisamony pirenena ireo raha matoa anitra rakotoarysoa soanjanahary indray no tendreny mpanao gazety ho solotelany ao amin'ny seny taoriany fivoriana nataony tamin'ny 10 avrily tamin'ny 10 avrily ihany nanome valikafatra ho andreo tanorany ZNZ ny colonel Mikael Randrenirina teny amin'ny enamy Androibe notondroiny manokana ny mpitarika an'ireo tanora ZNZ ireo dia Andriamatoa Herzo Andriamanantena izao ny teny nataony colonel zany araka ny fijeriko ataon'ny mpanao politika sasany fitaovana ireo tanora ao amin'ny ZNZ ary mahazo famatsiam-bola be avy any ivelany izy ireo tsy anaiky ho voafitaka sarantsara pitakena ny vahoaka malagasy hoy ny colonel teny amin'ny enamy Androibe de tsy magaga nantsoiny brigade criminelle eny Anosy ny mpitarika ny ZNZ tamin'ny 13 avrily raha namoaka vaovao mikasiky izany ireo tanora ireo teo amin'ny page Facebook nambarany fa nosamborona ny namany sasany ka tsy mpitandro filaminana hoy izy ireo no lalao fisamborana fa mercenaire satria tsy hita izay nalainy filohany Herzo Andriamanantena ny député ny Arivony Mamo Andriamatoa Antoine Rajerison no namoaka izany vaovao izany raha avy nandeha teny amin'ny brigade criminelle izy ampangaina ho manohitohina ny filaminam-bahoaka izy ireo tanora ireo izany raha mitaky ny fandravana ny intérimaire fandravana ny haute cour constitutionnelle ny ZNZ atreto aloha tsy mitaky ny fandravana ny fiadidinan'ny république sy ny gouvernemanta izy ireo nosamboriny fanjakana koa Karine Ramanatoine sy Rija Andriamalala tamin'ny 7 avrily araka ny filazan'ny mpisolo vava any Herzo Andriamanantena tamin'ny 13 avrily maître Ali Romain Ali Arvelo no votsorana ihany Herzo fa arahy maso ara-pitsarana no votsorana fitsarana koa Karine sy Rija tamin'ny 20 avrily fa arahy maso ara-pitsarana koa izy ireo mbola voatazona any am-poza nefa Mahery sy Erika ny voalohany zany hoe Mahery de niara-niasa tamin'ny colonel Patrick Rakotomamozy ny faharoa de niaraka tamin'ny Guy Baré i Erika raha naneho hevitra mikasika izany hoe zany tanorany ZNZ samborona izany raha matoa fa Nirso Erneve ministre ny fitsarana tamin'ny 20 avrily nambarany fa niaraka tamin'ny colonel Patrick Rakotomamozy ny konikonina fanakorontanana sy fanonganam-panjakana ireo tanorany ZNZ ireo samborona ireo satria hoy izy samy nahazo vola tamin'ny teratany frantsay Guy Baré nanamafy kosa raha matoa fa Nirso Erneve fa tsy nisy fikasian-tanana tamin'ireo tanora nandritry ny fanadiadiana ary ny mangana hita tamin'izy ireo hoy izy de vokatry ny fianjerany tamin'ny moto nandritry ny fisamborana azy satria saika nandositra izy tamin'ny 20 avrily nantsoiny brigade criminelle ny général Désiré Ramakavelo no ahena ho miaraka amin'ireo tanora ZNZ kanefa navelan'odiany izy eo anatriany fitakian'ny tanora ny fandravana ny intérimaire nilaza ny premier ministre fa mila atao anatin'ny fanarahan-dalàna izany
izao ny tenin'ny premier ministre tamin'ny 3 avrily raha avy nanolotra ny programme ny gouvernemanta teo anatreny député teny tsy mba zaza izy hoy izy ny zavatra atao dia atao anaty lalàna daolona isika izao ao anatin'ny lalam-panorena noho ny fanapahan-kevitra laharana 10 no raisiny ACC mandeha ny raharam-pirenena ary anaty fanavaozana isika ao anatiny lalàna saingy mila mifampiresaka de ny antso ny solotena ZNZ iresaka amin'ny teny Mazorivo izy tamin'ny 14 avril lasa teo nandray tanora maromaro koa izy tokoa izy tamin'izany 14 avril zany kanefa tanora avy any amin'ny faritra ny ankamaroany ireo namaly ny antsony satria tsy tonga ny solotena ny ZNZ eto Antananarivo izay nanao ny hetsika tamin'ny septambra tamin'ny taona lasa de ireo amin'ny ZNZ 1.7 sy ny ZNZ Madagasikara eo anatreny tsikera ataon'ireo tanora ao amin'ny ZNZ nanaiky ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Mikael Andremirina tamin'ny fanokafany ny fikonandoam-pirenen'ny tanora teny amin'ny CCI Vato fa nisy tokoa ny fahatarana ka tokony anana faharetana ny vahoaka malagasy tak zao ny teny nataon'ny colonel tamin'izany sarotra ny manao zavatra tsy ho vita anatin'ny 5 na 9 bolana ny fanovana satria asa lavitra ezaka izany sako anefa ny milaza hoy izy fa tsy niova lalana tamin'ireo zavatra niarantsika nifanaiky ny tenako ny zavatra ifonako amin'ny vahoaka malagasy sy aminareo tanora hoy izy de ny fahatarany fanaovana ny fikonandoam-pirenena de zao ny teny nataony ministre misahana ny fanavaozana maître Anitra Razafimanantsoa tamin'ny 13 avril hoy izy aroso amin'ity volana may ty ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fikonandoam-pirenena fa any amin'ny volana jolay no anatanterahana izany eo anatreny fisamborana ny solotena ZNZ namoaka fanambarana ny firaisamon'ny pirenena tamin'ny 14 avril ny taky ny famoana avy hatrany tsy misy atakandro an'ireo tanorany ZNZ ireo izay nisamborana satria fanehoan-kevitra sy fitakiana ampilaminana no nataony fa tsy fanakorontana ho azy ireo sady manimba ny rivotra politika efa mafana izany fisamborana izany no mampiseho fiemorana mikasika ny fanajana ny zon'olombelona namoaka fanambarana tahaka zany koa ny Amnesty International sy ny CSS syndicat des enseignants chercheurs tamin'ny 20 avril hoy izy ireo fanembana ny fahalalana amin'ny teny ny fisamborana an'ireo tanora ireo satria tsy misy olona azo samborana satria fotsiny nilaza ny heviny mikasika andraram-pirenena izy disy fanantenana mpitondra koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka manao tsikera efa mitovitovy amin'ny kabary ataon'ny mpanohitra ny teny ataony ity filoha teo aloha ity milaza ho manona fitondrana izy kanefa tak zao ny kabary nataony tany Majanga tamin'ny 20 mars raha fetipetina hoy izy mijoro mpanaramaso ny zavatra ataon'ny fitondrana ny antoko tim tsy tokony isy fitavozavozana amin'ny fikarakarana raharam-pirenena ary adisona politika ny miova hevitra tampoka tsy mifanaraka amin'ny zavatra ny fanarahana ny zavatra ataon'ny mpitondra ankehitriny tokony kiondalana mampiseho fiovana hoy izy ny volana mars kanefa tsy misy zavatra miova eny ankianja hatreto toa maty momoka ny fanaovana fikonandoam-pirenena no heverina anao fanovana sady tsy voafaritra ny datinandro anaovana azy no tsy fantatra izavy no andray anjara amin'izany miloza ho ity filoha teo aloha ty de tsy misy teny mihitsy mikasika ny fanaovana fifidianana takiko izy mba atao mangarahara ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy heveriko izy fa fahadisona lehibe ny fanaovana tsinotsinona ny antoko lehibe toy ny tim tsy niandry ela fa tonga ny valikafatra avy tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Mikael Randrenirina tamin'ny 20 mars andro fahatserovana ny fahafatesany Roma ery fo tamin'ny 17 tak zao ny teny nataon'ny colonel
alahelony tsaiza ny any filoateo aloha raha valomanana inona moa no tsy mety ataony e raha lazainy fa tsy misy zavatra miova eto mitsikerany olona sasany tahaka azy rehefa tsy mahazo saiza avy areo ho an'ny tanora ny sehatra ho izy fa tsy antsika antitra intsony efa vita lasa fifamanena amin'izy mirahalahy ty resaka ity satria namalobotana koa ny filoateo aloha raha valomanana tamin'ndraiky amin'ny telopolo marsa raha namory repre antoko taminy izy teny Bel-Air ary tany Antsiranana tamin'ndraiky ambin'ny folo avrily tak zao nataony teny nataony tany Bel-Air tsy mitsipaka ny fanaovana fanavozana ny antoko tima fa miezaka mamaly ny etaetany vahoaka malagasy izay mandinika ny fizotrany raharam-pirenena every koa izy fa tsy manam-pahefana anao fanovana lavitrezaka ny mpitondra ankehitriny satria tsy voafidim-bahoaka izy ireo tsy ekeko izy ny fanaovany sonia fifanarahana lavitrezaka amin'ny mpamatsy vola satria anatin'ny tetezamita isika izao raha ny kabary tany Antsiranana izy nambarany fa tsy anatrika ny fikonandoam-pirenena izy raha tsy ny FFKM no mitarika an'izany nilaza koa ty filoateo aloha ty fa tsy maintsy ajaina ny fandaharam-potoana mikasika ny fanaovana fanovana izay nakatoavin'ny vondrombe afrikana nakatoavin'ny SADC sy ny firenena mikambana za namany Ismaël de Samlaza resiko andraikitra iteneny ty diso hevitra ny filoateo aloha marika raha valomanana no izy may te hiverina ho filoham-pirenena de manao teny mifanohitra izy milaza ho pomba ny fitondrana izy kanefa lazainy fa manaonao foana ny mpitondra mety anao fifidianana izy ary manantena olany ka ny rafitra efa nilozany toetrandro no tieny mbola ampiasaina de ny CENI sy ny HCC adino ty filoha ty fa manana ministra omena andraikitra mavesatra ao amin'ny gouvernemanta ny antoko tim satria ny ministera tantana ny olon'ny tim no tokony hitarika ny fanavozana eto Madagasikara ka voalohany amin'izany ny fanovana ny lalam-panorenana rehefa tafapetraka ny lalam-panorenana vaovao izay vao manao fifidianana mifanaraka amin'ny lalam-panorenana vaovao ary tsy référendum constitutionnel no atao zany hoe fankatoavana lalam-panorenana tokana no volovolain'ny olombitsy fa élection constitutionnelle zany hoe fisafidianana lalam-panorenana roa na telo ka raha lalam-panorenana fédéral no fidiny vahoaka malagasy maro anisa tsy olony tokana itsony no filoham-pirenena eto Madagasikara fa ho maromaro to ny any Suisse ny loza amin'ny fihetsiky ny filoateo aloha dia tsy voarefiny ny voka-dratsy ateraka ny kabary ataony amin'ireo mpikambana amin'ny antokony any amin'ny faritra rehetra any resiko ohatra zao ny zavatra nataony colonel Rabé Jules ity colonel ity dia sady manamboninahitra zandary misotro ronono no filohany antoko tim any Toliara no samborona nefa izy tany Toliara nentina teto Antananarivo tamin'ny romborompoly avrily nanaovana fanadiadiana teny fiadanana satria ahiana ho nikasa anonga-panjakana sy amono mihitsy ny colonel Mikael Randrianirina tsy mahagaga raha misy mpikambana amin'ny antoko tim hafa any amin'ny faritra any manana fikasana tahaka ny fikasany colonel Rabé Jules eo koa ny famakafakana ataon-dramatoa Ikala Paingotra Ikala Paingotra dia mpandinika andraram-pirenena ao amin'ny gazety Tribune tamin'ny Tribune 20 mars lazainy fa mirona makany amin'ny plutocratie Madagasikara ankehitriny ny plutocratie dia fanjakana entiny mpanambola toy ny teny demokrasia avy amin'ny teny grika koa ny plutocratie raha rasaina mantsy ny teny demokrasia izay fanjakana entim-bahoaka ny dikany dia demos vahoaka sy kratos fahefana no fototeny izany lo rano no poirany tak zany koa ny plutocratie raha rasaina dia avy amin'ny teny grika hoe plutos arena sy kratos fahefana dia zao ny teny nataony Kala Paingotra
mirona makany amin'ny plutokrasia Madagasikara satria lasa fitaovana azahoan-karena ny fanaovana politika amin'ny fanararotana ny zavatra atolotry ny fahazahoana fahefana. Ny vola ho izy no lasa fototry ny fanaovana politika. Olona tsy nahita fianarana ambony izy Andriamatoa isany Marc Ravalomanana sy Andry Nirina Rajoely kanefa lasa miliardaire izy mianaka no ny fahaizany mitady vola. Andaliny nanantena fa izany fahaizany manao business zany no ahafahany anatsara ny farim-piainan'ny malagasy sy ampandroso any Madagasikara. Ankilany ho ihany Ramatoa Ikalapaingitra, ankilany anefa nampiasainy ny fahefana ho an'ny tombotsoan'ny olombitsy. Tsy fandoavan-ketra ho an'ny orinasany, ho an'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana, fa nodikodinana volam-panjakana nomena vondron'olona ao anatin'ny mafia ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha nazy fahefana ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Mikael Randrianirina sy ny prime ministre Mamitiana Rajaonarisona, maro izy ny teny mahavelombolo mahabe fanantenana nataony, fitiavan-tandrazana, fanafoanana ny tsy maty manota sy fanaovana kolikoly, fiarovana ny fiandranam-pirenena sy sisa. Mahavelombolo daholo izany teny rehetra izany. Izany hoe araka ilay fiteny frantsay hoe rien de nouveau sous le soleil. Velom-panantenana tamin'ny Ravalomanana ny vahoaka tamin'ny 2000 satria nanantena fa anarina ny lesika nataony Didier Ratsirika nandritry ny 20 taona izy. Velom-panantenana tamin'ny Andry Rajoely vahoaka malagasy tamin'ny 2000 satria nanantena fa anarina ny lesika nataony Ravalomanana izy. Nekeny vahoaka ny fakana fahefana nataony colonel Mikael Randrianirina sy ny miaramilany Kapsat tamin'ny Oktobra 2022 satria no resiny malagasy ho mesia mpanavitra izy ireo. Iaro azy amin'ny abibiana nataondreo zandary no karamainy Andry Rajoely. Kanefa hoy ihany Ikalapaingitra mipoetra tsy kelikely ny fivilian-dalana. De milaza ny mpitondra satria rien de nouveau sous le soleil, fa mila manana faharetana ny vahoaka satria tsy mora ny manarina ny lesika navelan'ireo mpitondra teo aloha. Rehefa dinihana dia sy mahakasikasika na tafidifiditra ao anatin'io fahefana io a, de vetivety kely de lasa miliardera. Ary io resaka vola sy miliary io moa de manahirana mihitsy eto amin'ny firenetsika satria no tsika iraindro sampandraraha mpanara-maso ny asa-panjakana ohatrany hoe ny Samifina, ny Araia, ny Bianco, ny Cour des comptes, ny mpitondra teo aloha. Voatsipika tamin'izany mihitsy moa fa hoe nanao kolikoly nanodikodina volam-panjakana amina miliara maro. Taorianan'izany moa Andriamatoa Raintsoanary dia sesilany ny korotana samy hafa teto amin'ny tanàna asa mifandray ve zany sa ahoana. Nitany be sy ny maro de ny fanambarana nataony colonel Patrick Rakotomamonjy zay natetika anseho moa zany na teny amin'ny aino na teny amin'ny vaky na teny amin'ny jery satria moa ny tsy ny colonel Patrick Rakotomamonjy ihany no mitsikira sy manao zavatra mampanafa, misy koa miaramila manao zavatra tsy tokony ataony ary voaingana kely nge Andriamatoa Raintsoanary no nitrangany hoe miaramila kanefa meditra amina asanjiolama manao fandrobana tahaka nireny nitranga teny amin'ny Jovena volabe no norobaina teny Ambodiady dia zany anisan'ny manahirakirana satria lasa tsy mifampatokontsony zany zao ny samy miaramila ary indraindray ny zavatra ataon'ny sasany ery de mandoto ny be sy ny maro voatery ny akatsehatra mihitsy moa ny COJOFAM nanao ny fampitandremana. Tafiditra am'izany resaka zany hatrany amin'ny hoe misy mercenaire frantsay tafiditra ao amin'ny hoe mikasa amony filoham-pirenena, mikasa hanongana fanjakana. Nisy mihitsy moa anisan'ny mpiara-miasa akaiky amin'ny fitondrana namoaka anarana sy sary
ary teny laza ny maso ivo frantsay a ny amin'ny hoe tsao zany fa tsy misy en'zany ary de nametra-panontaniana mibetsaka ny amin'ny hoe ahoana ary zany adiny arno gioa zany satria vetivety kely eny de natsony ny ministera ndraraham-bahiny ny maso ivo frantsay nga arno gioa tamin'ny 20 aprily teo ny lazana fa persona non grata ny diplomaty anankiray manao zavatra tsy tokony atao eto amin'ity firenetsika ity fa vetivety kely ko de natsony ny Quai d'Orsay ny mpiandraikitra raha malagasy ao amin'ny maso ivoany Paris no nanomeny valikafatra zany ny am'ty le hoe misy mikasa hamony ny filoham-pirenena malagasy eo amin'ny resaka hoe fikasana hanongana ny fitondrana voatsela moa ny volana febroary mbola mipetraka ny tantara ny Richard Ratsimandrava filoham-pirenena ary ankapobeany koa dia maro tamin'ny tranga taty Afrika no nisehony le hoe ireo frantsay tueur de la république mamono filoham-pirenena no asany zany rehetrehtra zany anisan'ny manahirakirana ao anatin'ny ty raharaha ty ankoatran'izay moa anisan'ny vaovao farany ko Andriamatorainy Jonary hoe ny fampiantso tamin'ny telefona ihany ny filoha Emmanuel Macron sy ny filoha colonel Michael Randrianirina ka raha izany zavatra mifamofo be zany Andriamatorainy Jonary tataky ny ahoana no mety hafarany ty tantara ty misaotranao namana Ismaël nanimba ny Madagasikara ny fitondrana teo aloha ary tsy zany no milaza zany fa ny firesamonim-pirenena sy ny tatitra nataon'ireo sampandraraha mpanara-maso ny asa-panjakana toy ny Samifina ny Aray Bianco ary ny Cour des comptes tamin'ny 7 avril nanao fanambarana fanindroany ny firesamonim-pirenena maro toy ny hetsika roy ny AVG ny CCOC ny TAC mba omena sazy enjana ireo mpitondra teo aloha satria nanimba firenena izy ireo volam-panjakana 3,9 miliara ariary zany hoe ampa-efatry ny teti-bolam-panjakana no naodikodiny teo anelanelany 2,20 hatramin'ny 5,20 nodoreny reto firesamonin'ny pirenena reto ary nisaorany manokana ireo mpitsara ao amin'ny Cour des comptes izay nanao tsara ny asany na de nisy aza ny fanakiviana ny fandrahonana ny fanenjena natao taminy sy ny fahavitsiany fitaovana nentiny ny asa namoaka tatitra nampiseho izany alatra be vava nataony mpitondra teoloria zany no natonga ireo firesamonim-pirenena ireo nijoro raha fitinina ny zava-doza nataony ireo mpitondra teo aloha hoy ny firesamonim-pirenena dia fanjakana ratsy tantana tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena sy fanodikodinana volam-panjakana omena olombitsy akaiky ny mpitondra notondroeny ireo firesamonim-pirenena nanao sonia izany fanambarana izany indrindra ny ako ny fampandrosoana ny olo-pirenena ny M6 Tato ny PF no SCM ny tompona ndraikitra voalohany tamin'izany asa ratsy izany ireo olona telo reto ny filoha teo aloha ny premier ministre sy ny ministre ny vola nambarany ireo firesamonim-pirenena ireo fa sady tokony omena sazy enjana araka ny lalàna manan-kery izy ireo no terena amerina ny vola na angalariny tokony saziana koa ireo ny ray tsy kombakomba taminy sy ireo mpiasa-panjakana nanaiky nataony fitaovana de zao ny teniny ataony ireo firesamonim-pirenena ireo tsy ekenay ny fanaovana gaboraraka amin'ny raharam-panjakana ary toananay ny asa fanarenana ataony filohan'ny fanavaozana ny colonel Michael Randrianirina sy ny premier ministre Mamtiana Rajoelinarsson zavatra tak'izany koa no asongadiny Samifina
sy ny aray agence de recouvrement des avoirs illicite. Ny asan'ny samifina dia mamantatra ny fampiasana ny volam-panjakana amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ny aray kosa dia manery ireo olona nahavandoza amerina ny volam-panjakana nangalarina. Araka ny tatitra navoaka ny samifina, nisy 5,000 ny didy fanasaziana navoaka ny fitsarana mikasika ny famotsiam-bola mitetina 8,70 miliara ariary nataony mpitondra teo aloha tamin'ny 2022. Raha nanao tatitra mikasika ny asa nataony kosa ny aray teny mery tsy atosika tamin'ny 20 febroary lasa teo nambarany fa nogiazany ny vola 7,70 miliara ariary tamin'ny 3 desambra tamin'ny taona lasa. Nambarany fa tao anatin'ny petrabola 5,7 eny amin'ny banky sy compte 7,3 tao amin'ny mobile monnaie ireo vola ireo. Milaza koa ny aray fa tafiditra amin'izany fiara tsy ara-dalàna 4,70, moto 5,70, sambo 8, fond de commerce 2, manganèse 10,600 tonnes. Raha nanao tatitra mikasika ny asa nataony teny amin'ny ministère ndrarambahiny Anosy tamin'ny 20 mars ny tany général Bianco Andriamatoa Gaby Nestor Razaka Manantsoa. Nambarany fa 2,700 no isan'ny fanaovana kolokolo tratra tamin'ny 2022 ka volam-panjakana 5,7 miliara ariary no voahodikodina noho izany. Izany hoe mihoatra ny 7,700 raha oharina tamin'ny taona 2022. Ireto sampam-panjakana ireto Win Bianco no nahitana an'izany betsaka indrindra. Ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny fananan-tany sy ny fitsara. Raha nanao tatitra mikasika ny asa nataony Andriamatoa Jean de Dieu Rakotondramianina filohan'ny Cour des comptes niaraka tamin'ireo mpitsara miara-miasa taminy teny amin'ny lapan'ny fitsarana tampony eny Anosy tamin'ny 7 mars tahaka izao ny teny nataony. Volam-panjakana mitetina 1,703 miliara no very tamin'ny 2022 satria sady ratsy tantana ny volam-panjakana no nisy fanodikodinam-bola avo lenta nataony tompon'andraikitra. Sampandraram-panjakana maro no voakasika tamin'izany fa ny rafitra tena nahitana fanodikodinam-bola be indrindra hoy ny Cour des comptes dia ny FSM, Fonds souverain de Madagascar. Ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no namorona ny FSM nasehony ho amatsy vola tetikasa ampandroso ny firenena. Kanefa ireto avy ny zava-doza hitany Cour des comptes tamin'ny asa nataony FSM. Fampiasana vola tsy ara-dalàna, mifanipaka ny zavatra lazaina ireo rafin-dalàna mifehy azy, tsy mazava ny rafitra ara-panjakana entina mitantana azy sy ny sisa. Teo anatrehan'izany tatitra nataony Cour des comptes izany nanome baiko entitra an'ireo rafitra mpanara-maso ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Mikael Randrianirina mba andinika lalina ny zava-misy ao amin'ny FSM izy ireo. Ao amin'ny tatitra nataony Cour des comptes voalaza fa nahazo vola be tsy ara-drariny ny tompon'andraikitra ambony maro. Fa ity namana Ismaël Mavariny. Nisy vaovao nilaza koa fa anisan'izany ireo mpitsara ao amin'ny Cour des comptes. Voalaza zany filazam-baovao hafa izany fa nandray vola 20 tapitrisa ariary ny filohan'ny Cour des comptes ary nahazo vola 13 tapitrisa ariary tsirairay avy ireo mpitsara 5 mpanampy azy ao amin'ny Cour des comptes. Raha nivoaka izany vaovao zany nekeny Cour des comptes fa nandray an'izany vola zany tokoa izy ireo fa vola ara-dalàna hoy izy resy isan-taona izany nanomboka tamin'ny taona 2022. Tamin'ny 3 mars namoaka didy ny fitsarana avo mikasika raharaha kolikoly na voarohirohy ireo tompon'andraikitra ambony tamin'ny fitondrana teo aloha. Reto misy ohatra vitsivitsy. Valérie Ramonjavelo, ministre fitaterana sy ny toetrandro.
ny généraly misotro ronono Richard Ravalomanana filoany anteny miaran'olona taloha raha tokony ny haute cour de justice no hitsara azy ireo nilaza ny HCC fa tsy mifamatotra amin'ny andraikitra ofisialy ny kolokolo iampagana azy ireo ka afaka mitsara azy tsara ny paky hoy ny HCC voasaringotra amin'ny raharaha Boeing 777 lalefa en Iran i Valérie Ramonjarivelo nilaza ny mpampan'olalàna ao amin'ny paky fa ireto ny vesitra iampagana azy nanao fanararaotapahefana nanao kolokolo sy famotsiam-bola noho izany no tazonina vonjy-maika any am-ponja any avaradrano izy tamin'ny 20 mars ery ankilany ampangaina ho nanapatra sy ny sandoka efahefana ny général Ravalomanana tamin'ny fibekoana andiana mpitandro velona amono vahoaka tamin'ny renitolo-bahoaka tamin'ny septambre 2022 ireny nampidirina amponja vonjy-maika eny Emeritsetosika ity général ity nanomboka tamin'ny 20 janoary lasa teo misy milaza tafiditra amin'izany resaka rehetra izany koa i mon père Pedro no disoiny poniny akamoasoa eny andralanitra nefa izany vaovao izany nilaza ireo olona ireo fa tsy manafina fitaovam-piadiana na mitazona olona i mon père Pedro eo anatreny fanatsikafonana ireo zava-doza voalaza teo ireo misy milaza fa mba ampijanonana an'izany na mba halafelana an'izany mamboly korontana ny mpanoana azy ireo tahako zao ohatra ny tatitra nataony Andriamatoa Patrick Raromanana izay mpanolotsaina manoka ny premier ministre teo aloha Heritsalama Rajaonarivelo hoy izy tamin'ny 7 mars tratra ny basy mahery vaika saika nambolena ady an-trano eto Madagasikara ireo pomba fitondrana teo aloha hoy izy no niezaka nanaparitaka an'ireo basy ireo ny tanjony dia akankery ny fahefana tsy tanteraka nefa ny faniriany satria trahatehaka ireo basy ireo ka tsy voasara tamin'ny olona no karamainy anakirotana ampahany kely fosiny any nefa ireo basy tratra ireo fa mbola mandehandeha any ny basy sasany hoy Andriamatoa Patrick Raromanana miezaka ankehitriny hoy izy ny tompona andraikitra ny filaminana mitady an'ireo basy miparitaka any rehetra any ireo naneo hevitra matetika tamin'ny tambazotra sosialy araka fantatry ny be sy ny maro ny colonel Patrick Rakotomamonjy maro izy fa vitsivitsy ihany no ampatsahivoko tamin'ny 7 mars nomeny fepotona 27 ora ny filohan'ny fanavozana ny colonel Michael Randianirina mba hitondra eo anatreny fitsarana ny mpiara-miasa aminy sasany no tondroiny ho manao fisavana zany perquisition tsy ara-dalàna sy manondrana volamena antsokosoko any ivelany izao ny teny manaitra nataony colonel Patrick Rakotomamonjy za tsy matahotra anareo satria misy miaramila koa miaraka amiko eo anatreny zany sy ny tsaho maro hafa niakatsehatra ireo manambonahitra lefitra ao amin'ny COSOFAM corps des sous-officiers des forces armées de Madagascar no tariany lehibeny ny adjudant Luige Razafinatremy nampitandrina andreo olona manakorotana ny fiarahamonina sy mitetika hanonga-panjakana fa tsy anaiky an'izany velively izy ireo ka hotoheriny amin'ny heriny rehetra izany satria miaradia amin'ny fitondrana ankehitriny ny COSOFAM mampitandrina an'izay rehetra tia ampiasa ny miaramila ho fitaovam-piadiana fitaovana politika ny COSOFAM na iza manao an'izany na civil indrindra ny miaramila mampizarazara ny tafibahoaka araka izany mijoro ho antoko ny famarinany toerana fanjakana ny COSOFAM nanao kabary tahaka izany koa ny général Picolas Demostène lehibe ny état-major ny tafika zao ny tena nataony mikasika ny fisian'ny fikonokonona ambolo-korotana nisy foana zany na de milamina azy ny firenena fa atreto ny tafika malagasy de miezaka mandray ny andraikitra tandrify azy mifehy miaramila eo anivony tafika ny laza fa misy an'izany eo amin'ny tafika manahirana raha tsy ananana profo ary raha sanatriany vava raha misy tokoa izany
misy lalàna mifeny miaramila ka izay rehetra mivoaka daharana misy ny sazy tandrify azy na eo amin'ny fanjakana na ao anatin'ny tafika hoy généraly Picolas Demostène lehibe ny état-major. Tsy mifampatoky intsony izao ny samy miaramila no ny zava-mitranga eo anivon'ny tafika indrindra taorian'ny filazan'ny colonel Mikael Randrianirina fa misy andehan'olona mitetika amono azy mivady. Tsisy vily mihitsy no afaka amono filom-pirenena satria rezimanta iray manontolo no miaro azy. Ary manampitrotroka dia zava-nitranga teny ambody ady tamin'ny 20 avril lasa teo. Nisy andehan'olona nitaingina fiara Kia Sorento sy moto roa nanafika ny piasan'ny Jovena saika anatitra vola tany amin'ny banky. Noteren'ireo olon-ratsy hiakatra anaty fiara ilay piasan'ny Jovena nalainy ny vola 370 tapitrisa ariary tany aminy novotsoran'ilay olona dia lasa nandositra izy ireo. Olona 340 no voaroiroy amin'izany asa ratsy izany ary tia ny tsara homariana miaramila ny enina ary tsy miaramila tsotra fa mpiambina ny filom-pirenena ny 5 ary mpiambina ny ministry ny fitsarana ny iray. Tamin'ny 2 avril nanao fanambarana Ramatoa Rakotiniaina Narindra Navalina toy ny mpampiasa mpampanao lalàna ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo mikasika ny fikasany sasany amono ny colonel Mikael Randrianirina sy anonga-mpanjakana. Hoy izy: anisan'ny konokonona sy nanao ny lamina rehetra mikasika izany ny colonel Patrick Rakotomamonjy. Hita tamin'ny fanadiadiana ny fifampiresana ny fanaovany ireo voapanga tamin'ny alalan'ny SMS sy afatra miafina amin'ny WhatsApp zany. Ny eky ny voapanga sasany hoy izy fa ny vola 20 miliara ariary izay hita tao amin'ny kontom-bola ny tany amin'ny banky no ampiasainy anatanterahana ny asa fanakoron-tanana. Noho izany hoy ity mpampanao lalàna ity, ireto ny vesatra iampangana azy ireo: fidirana anatin'ny fikambanan'ny jiolahy, fitazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ary firesana tsy kombakomba izay faiziny lalàna famaizany. Olona 120 izy no voakasika tamin'izany ary nampidirina amponja vonjimeka eny tsy afaha izy ireo. Anisany ireo olona ireo generaly anankiroa. Ny generaly voalohany dia tale generaly ny FSM taloha, ilay generaly faharoa dia nandeha teny amin'ny kianjany 13 Mai tamin'ny oktobra tamin'ny taona lasa nitaky ny fanaovana fanovana tena izy. Ahena ho nandre anjara tamin'izany fanakoron-tanana izany koa ny loholona Sylvain Rabetsaroana. Nosamborina izy tamin'ny 14 Marsa rehefa avy natao fisavana na perquisition ny trano fonenany eny Bebahoaka Talatamaty. Avoaka ny gazety mpilaza vaovao any ivelany to Afrique Intelligence, Malia Actu.net, Outre-mer La Première ny anarany ireo olona sasany amin'ireo 240 voatana Antsiafa ireo: ny colonel Patrick Rakotomamonjy, ny général Jean-Alfred Rakotomarmirina tany général ny FSM taloha, ny mpandidy taolana miasa any Douai Frantsa Soltiela Ramboniena, ny mpampianatra docteur Jean Ravelson, Ramatoa Monique Rakotomalala assistante parlementaire, ny mpisolo vava Abraham Guy Lincoln Andriamalala, ny bentanànany Alasora taloha Andriamatoa Marc Arson Ramiarin-Tsatovo, Ramatoa Claudia Rabetsy Vohony filohan'ny fivipama, Andriamatoa Marc Roland Rafidson mpampianatra kung fu sy olona akaiky ny olona Sylvain Rabetsaroana, ny rahalahany Rabetsaroana Jocelyn, ny soferany Patrick Rolando Rakotomanana sy José Andriamasoa mpanampy azy zany hoe assistant parlementaire. No mafisin-Ramatoa Faniry Soernève ministre ny fitsarana ny fisiany didy fampisamborana zany hoe mandat d'arrêt ny colonel Patrick Rakotomanana, tondroiny olona tena mavandoza, individu dangereux
sy atidoa nikotrika ny famonoana ny kolonely Mikael Radrianirina. Tamin'ny 12 avril no samborany zandary ny kolonely Patrick dia nampidirina amponja vonjy maika eny tsy hafa ampangaina ho niantso ny tafika ikoma nandraona ny filohampanjakana nanohitohina ny filaminana anaty nanakorotana saim-bahoaka. Milaza raha matoa fa nisy Soernevo tamin'ny 12 avril fa aoriany fitsarana azy mety gadra mandra-pahafaty ny kolonely Patrick na 10 taona farafahakeliny. Voalaza koa fa irey andro talohany nisamborana ny kolonely Patrick Rakotomamonjy no samborana koa ny namany efatra malagasy amindreo 3 miaramila frantsay taloha ny iray. Dia tafiditra amin'izany rehetra izany ny resaka mikasika mercenaire frantsay navoaka ny mpanao gazety ary fidy Ramanandribe izay sady mpanolotsainy filohan'ny fanavaozana tamin'ny 17 avril. Nambarany Arfidy fa misy mercenaire frantsay 10 mikasa amono ny filoham-panjakana tafiditra eto Madagasikara. Tonga teny Ivato hoy izy ireo mercenaire ireo tamin'ny 20 janoary ary nilaza iverina ny Frantsa ny ampitsony ny anjany hoe tamin'ny 7 janoary. Passeport de service nampiseho azy ireo mpiasan'ny ministère ny fitsarana frantsay no nampiasainy hoe Andriamatoa Arfidy kanefa mbola nijanona eto Madagasikara ihany izy ireo ary navoakany mihitsy ny sary sy ny anarany ireo folahy ireo. Voalohany Roussel David Sébastien, faharoa Michel Kevin Charles, fahatelo Tamil Fabrice, faefatra Jérôme Cédric Lucien, fahadimy Osé Nicolas Sébastien, fahenina Kayambo Cyril, fahafito Le Gouin Laurent, fahavalo Jérôme Cédric, fahasivy Bor Nicolas, fahafolo Martin Guy Barry. Teo anatreny zany nilaza ny masovoy frantsay fa tsa fotsiny zany tsy azo inona kanefa nantsony ministry ny rambahiny malagasy Andriamatoa Arnaud Guioa masovoy frantsay miasa eto tamin'ny 12 avril nilazany fa ataony malagasy persona non grata zany olona tsy ilaina ny olona iray miasa ao amin'ny ambassade de France satria mandray anjara amin'ny fanakorontanana eto Madagasikara izy. Mazava fa tsy mpiasa trotra no afaka manao izany, tsy nolazainy ministry ny rambahiny izy io olona io kanefa misy loharanom-baovao diplomatique nilaza fa Pierre Couve no anarany. Ity Pierre Couve tia dia gendarme français manana ny grade colonel, tompona andraikitra amin'ny fiarovana anaty ny masovoa frantsay eto Madagasikara. Ovalika afatra nantsoiny ministère ny rarambahiny frantsay Quai d'Orsay i Lionel Ratsirpady mpiandraikitra raha malagasy miasa any Paris tamin'iny 12 avril ihany ary niantso ny manam-pahefana malagasy ny manam-pahefana frantsay mba hanao resaka mampandroso mifanaraka amin'ny tombontsoa ny firenena roa atonta izy ireo. Ary nantsoiny filoha frantsay Emmanuel Macron ny colonel Mikael Radrianirina tamin'ny telefona tamin'io 20 avril ihany. Tsy ekeny Macron mihitsy raha ny piasa indray no manome lesona ho an'ny patron. Misy anefa zavatra roa ahitana fa mandainga ny manam-pahefana frantsay. Voalohany raha nanontaniany mpanao gazety mikasika ireo mercenaire ireo raha matoa fa niry Soernev ministry ny fitsarana nilaza izy tsy fantany zany kanefa raha nanazava mikasika ny fanonganam-panjakana no konokonony colonel Patrick Rakotomamonjy raha matoa fa niry Soernev nambarany mazava fa misy terra-tany frantsay tonga teto Madagasikara namatsy vola mikasika izany dia nomeny misy arany anarany Guy Barry. Ary ty Guy Barry ty izay nampidirina Antsiafa tamin'ny 20 avril. Guy Barry anefa dia iray amin'ireo mercenaire 10 no tany isainy Andriamatoa Arfidy Ramanandribe. Zavatra faharoa mampiseho fa mandainga ireo tompon'andraikitra frantsay ireo tonga teto ny lehibe ny franc-maçon français ao amin'ny Grand Orient de France dia ny grand maître Pierre Bertinotti.
tsy mandehandeha fahatany ny olona tahaka zany satria itsikitsika tsy mandeha foana fa ora ny bolokom-bazaha malahelo am'lazany zany voany complexe du colonisé no mino ny zavatra lazainy frantsay satria zava-misy tompoko ny mercenaire frantsay manakorontana firenena maro indrindra ny zanatany frantsay taloha mety tsy fantatro mpiaino angambo zany ohatra vitsivitsy no meko satria ny fotoana tsy ampy Bob Denard, Paul Baril, Dominique Borella, Roger Louis Folkes, Gildas Leberier, Jean-Marie Chaud-Beaupré sy ny sisa ireo mercenaire malaza mercenaire frantsay malaza fantatry ny be sy ny maro i Bob Denard ny tena anarany moa Gilbert Bourgeot nanakorontana firenena maro izy tany Afrika nandritra ny 30 taona nanomboka tamin'ny 1700 hatramin'ny 1700 tany Katanga, tany Congo, tany Benin fa indrindra tao Comore izy no nametraka ny filohampirenena tao Comore Ali Swahili tamin'ny 1700 Ahmed Abdallah tamin'ny 1700 izany no antony iantsona azy mpanjakan'ny Comore mercenaire français namotika firenena maro tany Afrika koa i Paul Baril zandary izy tamin'ny voalohany ary commandeny GIGN groupe d'intervention de la gendarmerie nationale taty aoriana nantsony filoha français François Mitterrand izy amorona sampana iady amin'ny mpampiro oro cellule antiterroriste to amin'ny lapany Élysée maro ny fanakorontanana nataony Paul Baril tany amin'ny zanatany français any Afrika fa ny malaza indrindra tadidiny be sy ny maro de tany Rwanda tamin'ny taona 1770 nandre anjara tamin'ny fanripahana ny foko Tutsi i Paul Baril izay natombony tamin'ny fitifirana ny fiaramanidina nitondra any Juvenal Abiyarimana filohan'ny Rwanda tsy nanenenany Paul Baril ireo zava-doza nataony tamin'ny mercenaire ny Frantsa azy satria nanoratra boky izy ny tany sainy daholo zava-bitany ary ny lohatenin'ny boky de hoe c'était pour la France mercenaire français malaza koa i Dominique Borella tamin'ny voalohany sergent izy tao amin'ny légion étrangère ary nandre anjara tamin'ny fanonganam-panjakana nataony général sasany tao Alger tamin'ny jolay 1770 atao hoe putsch des généraux tamin'ny avril 1770 nandre anjara tamin'ny ady an-trano tany Cambodge izy satria izy no niaro ny seranam-piaramanidina tao Pochekonga raha azo ny fahavalo ny tanàna Phnom Penh raha niala avy tany Cambodge izy dia nandeha tany Liban nanampy any Pierre Gemael filohan'ny Phalange tamin'ny ady an-trano nitranga tany Liban izany no nahafahany Pierre Gemael nampandany ny zanany Bashir Gemael ho filohan'ny Liban kanefa no vonoiny fahavalony izy dia ny rahalany Amin Gemael no nandimby azy mercenaire français malaza koa i Roger Louis Folkes izy de nivoaka avy tao amin'ny école spéciale militaire de Saint-Cyr de niasa tao amin'ny 3e REI zany hoe 3e régiment étranger d'infanterie nandre anjara tamin'ny ady tany Indochine izy koa satria moa resy tany Indochine ny français nandeha tany Algérie izy nandre anjara tamin'ny ady namotika ny tambazotra ny tia-tandrazana algériana atao amin'ny FLN mercenaire français koa i Jean-Eugène Polquet izy de nandre anjara tamin'ny fanakorontanana firenena maro raha tsy itanisy afa-tsy Algérie, Liban, Yémen sy sisa Gildas Leberier de mercenaire français nandre anjara tamin'ny fanakorontanana rehetra nataony fanjakana français teo anelanelany 1700 hatramin'ny 1700 tamin'ny octobre 1700 ohatra nandre anjara tamin'ny ady nataony français sy ny anglisy tamin'ny Gamal Abdel Nasser filohan'ny Egypte izy no idiany ty filohan'ny Egypte ty mansy ny lokan-drano siège de voatery ny hodidina tany Afrika ny sambo rehetra avy any Europa andeha aty amin'ny ranomasina Indiana nanao mpanolotsain'ny filoha afrikana zanatany français taloha
Félix Houphouët-Boigny sy Omar Bongo izy. Mercenaire français koa i Jean Mauriceau Beaupré. Raha nahazo fahefanany général de Gaulle, izy no nitendrena mpanolotsaina manokany prime ministre, de nataony Jacques Foccart ho mpandrindra ny asan'ny France Afrique izy. No tendreny ho mpanolotsainy filohan'ny Congo Fulbert Yolo, izy no nandamina ny asan'ireo indépendantiste niaraka tamin'ny Moïse Tshombe, izay niezaka nanala ny Katanga faritra Manankarena tsy ho anisan'ny Congo. Izy no mpanatanteraka ny baikony Bob Denard, avy tao amin'ny Birony, avy tao Abidjan any Côte d'Ivoire, no nandaminany ny ady nataon'ny Frantsa tany Biafra, nanampy ny pioko anala ny Biafra tsy ho tantanany amin'ny tsy ho faritany intsony ao amin'ny Nigeria. Kanefa zao magaga no fafany Andriamatoa Arifide Ramanandrebe tao amin'ny page Facebook-ny ny vaovao. Ary tahaka zao ny teny nataony Andriamatoa Henri Laurent Radjason taleny serasera ny fiadidena ny République. Mbola tsy nisy fampitam-baovao manamarina ny fisian'ireo teratany vahiny mikotrika fanakorontanana eto Madagasikara. Amin'ny mampanao gazety an'ny Arifide Ramanandrebe no namoahany ny vaovao fa tsy amin'ny maha-mpanolotsainy filoham-panjakana azy. Zany ny teny nataony. Kanefa tahaka zao indray ny teny nataony tamin'ny 2010 avrily. Oizy, nisy drôle 5 nisidina teo ambony trano fonenany colonel Mikael Randrianirina ny aliny alahady 12 avrily sy talata 14 avrily. Drôle termique izy ireo izy ka afaka mamantatra ny toerana misy ny olona tsirairay. Raha matsikaritra olona roa miara-matory ireo drôle ireo de fantatra fa ny filoham-pirenena mivady ireo ka afaka andefasana bomba aty aoriana. Everina ho izy fa misy hery vahiny ao an-damosiny izany tetika izany. Misaotra n'Andriamanitra aloha fa matoa tsy maty ny colonel Mikael Randrianirina dia satria ary fomba ny fiarovana azy na de nampiasa aitao avolenta toy ny drôle pitsikilo aza ny fahavalo. De sanatria ny vava ve avela ho vonony mafia gasy miaraka miasa amin'ny mpanjanatany foana ny filoham-pirenena mitady ny tombontsoan'ny vahoaka Malagasy. Tadidio ampatsaheviko anao raha dininao amin'ny tantarany Richard Ratsimandrava. Nisy namono izy tamin'ny 2 febroary 1770 enin'andro monja taoriana ny loran'ny général Ramanantsoa taminy ny fahefana. Noho ny politika nataony Ratsimandrava na tsiaro tandindomidoza ireo compagnie français ny asa teto, ny compagnie marseillaise de Madagascar, ny compagnie lyonnaise de Madagascar, ny société industrielle et commerciale de l'Emirna sy ny sisa. Izy ireo no nanao ny fanafarana sy fanondranana entana rehetra makany ivelany, import export. Izy ireo no nampiroborobo ny fambolena sy ny raharaham-barotra rehetra mikasika izany. Tamin'ny 2 mars 1770 no notsaraina ny raharaha Ratsimandrava. Kanefa mampalahelo fa fitsarana kitoatoa no nitranga. Maro ny voapanga tamin'izany fa ny malaza dia ny colonel Brechard Rajonarson, André Resampa ministre ny atany taloha, Philbert Tsirana filoham-pirenena taloha sy ny sisa. Natao kitoatoa tompoky ny fitsarana satria ezana adinoana ny anarany ireo mpitsara tamin'izany, izay tsy nanisy toyny ny tenin'ny colonel Roland Rabetafika hoe tsy tsaraila eto ny olona namono any Ratsimandrava. Tsy mbadika kely tsika Andriamatoa Raintsaonary atao amin'ny ity resaka hoe politika ara-bola ity, satria raha tena anatanteraka fanovana ifotony tena anisany hoe goavam-beany makasika ny resaka vola io. Sika moa dia nafantatra fa nisy resaka zany nataon'Andriamatoa Aivo Andrinarivelo gouverneur ny Banque VP Madagasikara, izay laza zany fa hoe
hovaina ny endriky ny vola malagasy mba hampifanarahana amin'ny toetrandro ka ny vola arivo ariary zany ny vola ambony indrindra hoakatoavina eto Madagasikara zany hoe manomboka eo amin'ny 2000 hatrary amin'ny 2000 zany de tsy hisy intsony. Rehefa nandeha zany vaovao zany de tsy mitovy hevitra ny mpahay toe-karena. Anisany amin'izany ohatra Andry Andriamatoa, Jean-Jacques Ratziedson. Eo koa nefa mbola olana goavana koa tena anao an'ity fanovana ifotony ity no mahakasika an'ity famatsim-bola, fampitrosana, trosa manandevo ataon'ny FMI sy ny Banque mondiale ary tsy mitsahatra moa ny fameperana ny takalo ny famatsim-bola omen'ny FMI atsika io le hoe conditionnalité. De zany rehetrarehetra zany anisany manitikitika Andriamatoa Raintsoanaro hoe raha idirantsika kely ity politika ara-bola ty hoe tsy maintsy mindram-bola am'ireo mpamatsy vola foana ve sika eto amin'ity Madagasikara ty indrindra reto FMI sy ny Banque mondiale sy le hoe mpampanjana bola mahazatra satria zatonona fa vato fehizorin'ny endrim-panjanahana vaovao ara-toe-karenany le naorin'ny FMI tamin'ny alalan'ilay fandaranasa ny fanotsiana ra-drafitra na ny programme d'ajustement structurel antsona hoe pasy ka ahoana ny mahakasika an'izay Andriamatoa Raintsoanaro. Misaotra anao lamana Ismaël. Raha mahita tokoa fa zara raha velona ankehitriny ny ankamaroan'ny fianakaviana malagasy noho ny fiakarany vidiny zavatra. 530 ariary vidiny vary gasy. Zany hoe 1 kilo 2 ariary ny kapoka. Siramamy 1 kilo zao vidina 7 ariary. Menaka 1 litre vidina 2 ariary. Charbon regony vidina 5 ariary. Enombo 1 kilo vidina 4 ariary sy ny sisa. Amonina zany mécolage ny mpianatra, ny frein bus, ny facture ny jirama, ny vidiny fanafody sy ny sisa. Zany no lazaiko hoe zara fahavelona ny ankamaroan'ny fianakaviana malagasy ankehitriny. Eo anatreny zany magaga fa nilaza Andriamatoa Eva Ndrinarivelo, gouverneur ny Banque FOIB, nandritry ny séminaire de l'éducation financière teny Ankatso tamin'ny 20 mars fa manana fahamarinantoerana ho izy arabola tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona isika satria tafakatra 3.7 milliards dollars ny tahirim-bola vahiny amin'ny Banque FOIB. Laza koa izy fa tamin'ny Desambra 2024 2.7 milliards dollars ny tahiry niakatra ho 3.2 milliards dollars tamin'ny fiandohany taona ity 2024 ity ary tonga amin'ny 3.7 milliards dollars ankehitriny. Nitanjona kendreny ny Andriamatoa gouverneur ny Banque FOIB araka ny filazany de ampifanaraka ny vola malagasy amin'ny toetrandro sy iady amin'ny fanaovana vola sandoka. De nilaza izy fa ovana ny endriky ny vola malagasy ka atao 1 ariary ny vola ambony indrindra ka foanana ny ravim-bola rehetra manomboka amin'ny 2 ariary hatramin'ny 4 ariary. Izany hoe lasa matanjaka ny ariary. Matsiaro ny fiainana tamin'ny andro République voalohany angamba ity gouverneur ny Banque FOIB ity. Tamin'izany tamin'ny andro République voalohany zany tao anatin'ny faribola franc Madagasikara ka nampiasa ny franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Tamin'izany franc français iray de mira amin'ny 10 franc CFA. Ny malagasy feno 20 taona no mihoatra izao. Na dia mbola zaza tamin'izany République voalohany zany de matadidy fa nilamina ny fiainana tamin'izany na dia zanatany frantsay aza Madagasikara. Satria mbola tao anatin'ireo 30 taona ny fahasambarana izao tontolo izao tamin'izany. Io atao amin'ny teny frantsay hoe les 30 glorieuses. Nanomboka tamin'ny taona 1700 taoriny ady lehibe faharoa hatramin'ny 3 amby 770 arivo
ireo 30 taona ireo tam'izany mora dia mora ny vidim-piainana satria ambany be ny vidiny solika teo amintsaina iraisam-pirenena tahaka zao ny vidiny entana teto Madagasikara tam'izany 10,7 franc CFA io vidiny vary regony 200 franc ny vidiny henan-kisoa 1 kilo 100 franc ny vidiny menaka 2 litre 10 franc ny vidiny siramamy 1 kilo 10 franc ny frais amin'ny bus sy ny sisa tapitra tamin'ny taona 3,7 nefa izany fotoa ampiadanana izany inona ny antony no ny adiny kipour nataon'ireo firenena arabo tamin'ny Israel tam'izany 3,7 zany ny rayina ireo firenena arabo no tariny Egypte sy Syrie nanafika ny Israel tamin'ny 9 oktobra 3,7 raha nankalaza ny fetiny Yom Kippur ny jiosy ny tanjona no kendreny ireo firenena arabo tam'izany dia amerina aminy ireo faritra nalainy Israel tamin'ny taona 7,7 amerina ny Sinay tanjona no kendreny filohan'ny Egypte Anwar El Sadat amerina ny avonany Golan ny tanjona kendreny mpitondra Siriana koa satria tam'izany nanampy an'i Israel ireo firenena tandrefana indrindra ny Amerikanina tahaka zao ny fanapahan-kevitra no raisiny OPEP Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole aena ny famokarana sultany ary ferana ny solika aondrana makany amin'ireo firenena tandrefana ny vokany dia ny tombo avo 4 eny ny vidin'ny barika ny sultany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha 0,7 franc français ny vidin'ny lasantsy 1 litre tany Frantsa tamin'ny taona 7,7 niakatra ho 3,20 franc français izany tamin'ny taona 7,7 dia teraka no tapitra noho izany ny 30 glorieuse diso hevitra nefa ny gouverneur ny Banque Foibe satria tsy azo atao ny fanovana ny sandam-bola raha marefo dia marefo ny toe-karena ka ambony ny vidim-piainana tahaka zao ny teny ataony Andriamatoa Jean-Jacques Ratzietson mpahay toe-karena miteny matetika amin'ny aino Amanjery hiteraka korontana ny démonétisation kasain'ny Banque Foibe atao tsy misy firenena mahazaka fianan-danjany vola na 100 ny fotsy aza eto Madagasikara nefa hoy Andriamatoa Ratzietson efa mananika ny 7,900 ny fianan-danja ny vola malagasy efa famolonana tsotra zao izany saingy tsy laharam-pahamena ireo mpitondra ny fandimby ka tsy magaga ho izy raha mety tongana isan'andro ny fari-piainany malagasy ny vahaolana hevitra aloha ty fa asa inona ny hevitra mpiaina ny vahaolana dia atao matanjaka ny toe-karena Madagasikara kanefa tsy ho tanteraka mihitsy zany raha mbola miaradia amin'ny FMI ny fanjakana malagasy tsy ho tanteraka mihitsy zany raha mbola miaradia amin'ny FMI ny fanjakana malagasy toy ny torimaso mafana tsy mety miaraka amin'ny fakana valala manatody tsy mety miaraka amin'ny fampandrosoana ny toe-karena Madagasikara ny fifandraisantsika amin'ny FMI efa fantatra hatramin'ny ela izany fa miezaka mamatotra ny mpitondra ankehitriny koa ny FMI fa tsy ny mpitondra taloha ihany ny fatorany tonga teto mantsy ny iraka nalefa ny FMI tamin'ny 30 marsa lasa teo nanamafy ny tetika rehetra nataon'ny FMI teo aloha indrindra ny famatsiam-bola FEC facilité élargie de crédit ny FRD Fonds pour la résilience et la durabilité koa satria moa nanaiky ny fepetra napetrany ny mpitondra ankehitriny dia nilaza ireo iraka nalefan'ny FMI ireo fa ahazo famatsiam-bola 3,7 tapitrisa $, Madagasikara kanefa ity no mampiseho ny mahazavadoza ny fiarahana amin'ny FMI talohany ny engany niala teto no tsy nireny ireo iraka nalefan'ny FMI ireo fa tsy ekeny FMI ny amena amin'ny angovo zany hoe urgence énergétique ataony mpitondra mametra ny viditsolika tsy iova
folo sy dimanjato telo arivo ariary ny soltany ray litre, enimpolo sy eninjato sy efatra arivo ariary ny gazoaly ray litre, sivinjato sy efatra arivo ariary ny lasanty ray litre. Tsy azo ekena izany. Hoy Andriamatoa Constant Lonking, izy no filohany ro iraka nalefany FMI. Nambarany fa tokony tazominy fanjakana malagasy ny politika mampiovaova ny vidiny tsoloka araka ny zava-misy eny amintsaina iraisam-pirenena. Tsara marina namany Ismaël fa teratany Camerounais ity filohany iraka ny FMI ity, zany hoe Andriamatoa Christian Lonking. Kabary enjana tahaka izany no nataony teto Madagasikara, kanefa Cameroun tanindrazany de dibo trosa amin'ny FMI satria ray 5.3 milliards dollars ny trosan'ny Cameroun amin'ny FMI tamin'ny taona 2024. Cameroun no firenena be trosa indrindra ao amin'ireo firenena enina mpikambana ao amin'ny faribola CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad. Kian'ny Andriamatoa Ratsetson ny fanarahana anjambany ny baikony FMI. Hoy tsy aloha dolara ny karaman'ny mpiasam-panjakana fa aloha vola ariary. Kanefa mindrana dolara amin'ny FMI ny fanjakana malagasy hividianany ariary, de vero izy ny fiandranam-pirenena amin'ny vola malagasy satria tafiditra amin'izany hatramin'ny karana. Mety gaga angamba anao ampiaino hoe ahoana moa zany mindrana dolara hividianana ariary. Mividy ariary tokoa tompoko ny mifanjakana malagasy satria tsy atonta eto Madagasikara ny vola malagasy fa any Frantsa sy any Allemagne. Karamaina dolara nefa ny mpanao printy any Allemagne sy any Frantsa, de marina ny tenin'ny Andriamatoa Ratsetson milaza fa mindrana dolara amin'ny FMI ny fanjakana malagasy hividianany ariary. Raha milaza aho fa tokony tapahana ny fifandraisana amin'ny FMI, za tompoko tsy mila ady amin'ireo mpahay-toekarena sy mpanoa politika sakaizan'ny FMI fa mikatsaka fotsiny ny tombotsoa ny tandrazana raha manana ka mampiatra ny obolana frantsay manao hoe au grand mot les grands remèdes. Mila fanafody lehibe tompoko hitsaboana ny aretiny lehibe. Ohatra, raha voan'ny gangrène ny tongotry ny olona iray, tsy azo sitranana amin'ny alcool sy ny pansement intsony zany fa mila tapana ny tongotry ilay olona. Ary efa nisy filoham-pirenena nanao zavatra tahaka zany, zany hoe niala tamin'ny FMI, dia Luiz Inácio Lula da Silva, filohan'ny Brésil. Tamin'ny taona 2020 nalohany daholo ny trosan'ny Brésil tamin'ny FMI ny tena 5.5 milliards dollars. Kanefa mbola nanana 2 taona izy satria tamin'ny 7 ny fehim-potoana farany tokony andoavan'ny Brésil ny trosan'ny FMI. Ho an'i Madagasikara any amin'ny taona 7 ny fehim-potoana farany tokony andoavantsika ny trosan'ny FMI. Za de milaza fa tokony aloha aingana zany. Ny tanjona no kendren'ny Lula tamin'izany, de ny fahazahoan'ny Brésil fahaleovantena ara-toekarena tsy baikobaikony FMI intsony. Ny fanohitra tony Atsimo sy Avaratra mantsy ny politikan'ny Lula sy ny politikan'ny ilay filoham-pirenena teo alohany Fernando Henrique Cardoso izay namatotra ny Brésil tamin'ny FMI. Ny fanapahana ny fifandraisana amin'ny Brésil tamin'ny FMI no nahafahany Lula nanafoana ny fahantrana sy nanampy ny fianakaviana sahirana rehetra tany Brésil tamin'ny alalan'ny politika anankiroa. Ny voalohany Bolsa Familia, bourse familiale zany hoe vatsim-pianakaviana, sy ny Fome zéro, fin zéro, anoanana tsy misy. Ny Bolsa Familia de fanampiana arabola ny fianakaviana sahirana. Tsy nomem-potsiny nefa ny vola fa nomena an'ireo ray aman-dreny nanaiky nanaraka ny fepetra napetraky ny fitondrana. Tsy maintsy nalefa nianatra ny zanany ary tsy maintsy nankato ny fepetra napetraky ny fanjakana fiarovana fahasalaman-janany izy ireo toy ny fanaovana vaksiny. Ny Fome zéro
dia nanoana arabola ny fambolena nataony fianakaviana sahirana tany Brezily. Izany no nahafahany mpamboly madinika tany Brezily namatsy sakafo ny firenena iray manontolo dia tsy nanafatra sakafo avy tany ivelany intsony Brezily. Koa satria moa foana ny anoanana tany Brezily tamin'izany nesoriny FAO tao anatin'ny carte de la faim Brésil. Ny FAO Food and Agriculture Organization dia sampany firenena mikambana miandraikitra ny sakafo sy ny fambolena iraisan'ny pirenena. Raha notanena anao mpiaino, fantatrao hoe inona moa zany carte de la faim zay? Ny carte de la faim dia tatitra avoakany FAO isan-taona mitanisa an'ireo firenena ianjadia ny anoanana. Ny tanjona kendreny FAO amin'izany dia anafoana ny anoanana maneran-tany amin'ny famantarana an'ireo firenena tsy ampy sakafo. Madagasikara ohatra dia ampidiriny FAO ao anatin'ny carte de la faim satria tsy ampy sakafo ny ankamaroany vahoaka malagasy indrindra any atsimo. Tafiditra amin'izany lisitra izany Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2000 tamin'ny fiverenan'ny Didier Ratsirika teo amin'ny fitondrana. Mbola ao anatin'izany carte de la faim zany Madagasikara tamin'ny andron'ny Ravalomanana, tamin'ny andron'ny Rajoely, tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina hatramin'izao. Araka ny GHI Global Hunger Index tatitra iraisan'ny pirenena mikasika an'ireo firenena manana vahoaka noana nivoaka tamin'ny taona 2024. Anisan'ireo firenena enina ianjadia ny anoanana Madagasikara ary eo amin'ny laharana faharoapolo amby zato amin'ny firenena enina amby telopolo amby zato ny misy any Madagasikara mampalahelo. Ny fisiany anoanana maneran-tany dia mariky ny andro farany satria lazay ny soratra masina fa isy mosary sy areta mandringana amin'ny tany samihafa ka iverina tsy ho ela Jesosy. Andray ny fitondrana amarana ny fanjakan'ny zanak'olombelona sy andringana ny olon-dratsy rehetra. Ka raha teo anisan'ny olona hovonjena ianao amboary haingana ny fiainanao ifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mare zany hoe tapahana ny fifandraisana amin'ny FMI, ireo paheteokarena sy mpanao politika boloky ny FMI dia zao ny tsikera ataony. Raha tsy indrambola amin'ny FMI sy ny mpamatsy vola mahazatra isika aiza no ahitana vola. Dia tahaka zao tompoko ny valiteny azoko mena. Ampiasaina ny FSM atao solo ny FMI. Vola avy zara no arotsaka amin'ny FSM. Dia vola avy amin'ny MDC Boubadala Development Company any amin'ny Émirats Arabes Unis satria efa miaraka miasa amin'ny MDC ny mpitondra ankehitriny. Ny gouvernementan'ny Abu Dhabi no tompony MDC. Fa nampiny fotsy anefa ny vola avy amin'ny MDC fa ny andro tokony vola arotsaka ao amin'ny FSM dia vola avy amin'ny famokarana arenan-kibony tany misy be dia be eto Madagasikara. Raha mbola tsy resy lahatra ianao mpiaino fa mitera-doza ny fiarahana amin'ny FMI, ampatsivoko anao ny tantarany pasy. Lazaiko eto matetika pasy programme d'ajustement structurel. No tereny FMI nanao pasy ny firenena nindrambola taminy. Zava-doza nefa ny pasy satria namboarina araka ny consensus de Washington tetika fanakendana ny firenena mindrambola. Eto Madagasikara satria tsy takona nafenina intsony ny mahazava-doza ny pasy novana ny anarany natao FASR, Fonds d'ajustement structurel renforcé, tahiry ho an'ny fanitsina ara-drafitra nao mafisiny. Rehefa aveo natao FRPC, Fonds de réduction de la pauvreté et pour la croissance, tahiry ho fampianana ny fahantrahana sy fampitomboana ny arkarena. Dia natao DCPE, document cadre de politique économique, taratasy lasitra ho an'ny politika ara-toe-karena. Dia natao DSRP, document de stratégie de réduction de la pauvreté, zany hoe horonan-tsary lasitra ho fampianana ny fahantrahana. Tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Ravalomanana dia natao hoe MAP, Madagascar Action Plan no anarany. Dia tateorina hatramin'izao FEC, facilité élargie de crédit, fanamorana fampindramam-bola mivelatra
FRD, Fonds pour la résilience et la durabilité. Tahaka izao raha fintinina ny zavatra takeny FMI amin'ny firenena mindram-bola aminy ao amin'ny pasy napetraka ny consensus de Washington. Tsy maintsy AN ny isan'ny mpiasa-panjakana. Tsy maintsy andoavam-bola ny zavatra rehetra omeny fanjakana na ny fitsaboana eny amin'ny hopitalim-panjakana aza. Fady tsy azo atao ny manome subvention. Tsy mahazo mitantana orinasa ny fanjakana ka tsy maintsy ataony privatisation mba hanome sehatra ny orinasa tsy miankina sy ny sisa. Firenena maro no nidiran-doza noho izany programme d'ajustement structurel zany. Firenena 12 any Afrika anisan'ny Madagasikara. Firenena 20 any Amerika Atsimo, 14 any Asie nidiran-doza daholo ireo noho ny programme d'ajustement structurel. Vokatry zany fanerena izany potika ny toe-karen'i Madagasikara. Miamaro ny olona tsy anasa indrindra ny tanora mikorontana ambony ambany ny fiainan'ny vahoaka malagasy satria tsy manana banky intsony ny malagasy mampalahelo. Natao varoboba mantsy tamin'ny frantsay ny banky vahiny, ny banky malagasy taloha BTM, BFV sy BNI. Nakatona ny akamaroan'ny orinasa-panjakana, ohatra vitsivitsy nomeko. Ohatra lazaiko eto matetika, Lalasoa, Sogedis, Somalaka, Sokomi, Somadex, Forestras, abattoir frigorifique de Majunga, abattoir national de Morondava, compagnie malgache de navigation, Lansu, Rindre, Sodip Sopraex, Air Route Service, Coroa, Famama, ferme d'État Sakay, ferme d'État Vuimasina, Torginol, Sis, Darieux, Sevima, Sempa, Samangouk, SNTP, Somaco 10, Somapalme, Toul, Sofitrans, Fima, Serdi, Sib, Asima, Sirama, Sovanio, Sevmacam, Sorima, Cafema, Adema, 3A, SMTM, Rous, FIFA B, potika ny lalam-pirenena faharoa, route nationale 2, inona ny antony? Satria nakatona ny RNCFM, lalamby malagasy, de tsy miasa ny lalamby fa taomina amin'ny camion citerne mavesatra isan'andro ny solika avy any Tomasina makaty Antananarivo de potika ny RN2. Ny Solima no nanafatra sy nivarotra solika teto. Ny tsy volana tamin'ny 2027 no nanome azy an'izany fahefana zany kanefa no ny baiko ny FMI voatery namoaka ny tsy volana numéro 3 ohatrohatra roa ny fanjakana tamin'ny 3 nandrava ny Solima de nomena nyreo orinasa vahiny efatra ny asa nataony Solima nomena Jovena, Galana, Shell, Total. Jovena de sampana ao amin'ny vondrana Axiane any Andriamatoa Asanainy Iriji. Matanjaka raha toe-karena Jovena satria sady manana toby famatsian-tsolika zato erana Madagasikara izy no mpamatsy solika an'ireo centrale mpamokatra herinaratra ao amin'ny Jirama. Galala de anivondrana ny mpandrara frantsay ao amin'ny Rubis. Shell de anatin'ny vondrana Vivo Énergie miasa amin'ny firenena afrikanina maro. Total de zanaky ny vondrana frantsay Total Énergie. Tsy namidy amin'ny vahiny sekreniny Hermad sy Jirama kanefa tsy azo antenena intsony izy ireo. Ny sekrenina de fambavahoana. Nosoloina ny Madagascar Airlines sy Hermad. Sahirana Jirama satria tsy avela manafatra solika fa tsy maintsy mividy amin'ny Jovena sy AFL Power. Tsy maintsy mividy herinaratra amin'ny orinasa tsy miankina vahiny Henri Fraise, Enelec, Agreco, Idelec, Électricité de Madagascar de boka androsa Jirama de sady tsy afaka manafoana ny délestage izy no tsy afaka mamatsy rano ny ponina araka ny tokony ho isy. Ny diran-doza hatramin'ny tafika izay tsy afaka manamboatra foto-drafitrasa intsony satria tsy maintsy manao appel d'offre ny tafika. Kanefa tamin'ny andro ny première république sy ny deuxième république afaka nanao ny asa BTP rehetra ny régiment du génie no poteny mpitondra ny fanesy izany inona ny antony noho ny baiko ny FMI. Kanefa raha tiana hivoatra ity firenena ity
tokony averina ny fanjakana matanjaka ary voalohany amin'izany ny génie militaire ny tena loza ao amin'ny consensus de Washington zany hoe ny programme d'ajustement structurel de ilay mandidy hoe tsy maintsy ampiarina ny vidin'entana tena izy zany hoe vérité des prix ahitana an'izany tsara ny famerana ny vidin-tsolika ataony OMH ny OMH tompoko dia EPIC établissement public à caractère industriel et commercial najorony didisy volana numéro 870 tamin'ny 12 febroary taona 870 tsy midatserivo tsy solon'ny Solimany OMH fa kofe manara-panjaitra fotsiny izy satria ireo mpanafatra solika vahiny no mametra ny vidin'ny solika mitovy ifanarahany ka ny OMH no milaza an'izany amin'ny fomba ofisialy mampalahelo ampatsahivoko indray ny teny Joseph Stiglitz mikasika ny FMI ao amin'ny boky nosoratany Globalization and its Discontents ny falatontoloana sy ny fahadisoam-panantenana miaraka tany hoy Stiglitz dokotera tsy mahay ny FMI amin'ny marary 10 no tsaboiny maty ny 7 ary matoa tsy maty ilay 10 dia satria tsy nanaraka loatra ny toromarika nomeny dokotera FMI izy olona mahalala ny lanjany ny zavatra lazainy Joseph Stiglitz satria sady nahazo ny loka Nobel amin'ny toe-karena izy firy moa ny mpahay toe-karena malagasy mba nahazo loka Nobel no izy no filoha lefitra sady économiste en chef ny Banque mondiale teo anelanelany 7 hatramin'ny taona 2 voalaza teo fa ny FSM Fonds souverain malagasy no atao mpamatsy vola solony FMI tsy ny FSM amin'izao zao nefa no ampiasaina fa FSM efa voadio manina moa lazaiko efa voadio tokony ho manda fiarovana sy toerana fitehirizam-bola mafy na coffre-fort ho an'ny vahoaka malagasy ny FSM kanefa raha tsy misy aroriaka ara-panjakana mifehy azy tsy ho coffre-fort ho an'ny malagasy ny FSM fa lasa varavarana fidirana ho an'ireo arabola tsy misisy avy any ivelany ny olana eto dia tsy ny fampijoroana ny FSM fa ny fandrafetana ny rafitra entina ampiasana azy tokony anana fototra mafy orina ny FSM zany hoe anana filan-kevim-pitantanana conseil d'administration apetraka araka ny lalàna didim-panjakana avoaka ny filan-kevitry ny ministra mitanisa ny asa azony atao sy rafitra fanaraha-maso ny zavatra ataony tantanany ministèran'ny vola tsy misy zany rehetra zany dia nanao ny daliny kibony ny général Jean Alfred Rakotoarnirina tale général ny FSM izay tsy fitondrana ankehitriny ihany no nametraka azy tamin'ny janoary lasa teo ary tsy za tompoko no milaza zany fa ny Bianco tao anatin'ny volana vitsimonja hoy ny tatitra navoaka ny Bianco na odikodiny io général io ny andro tokony ny vola tao amin'ny FSM tao anatin'ny ray volana monja nanjavana ny vola 7,4 tapitra isariary fitantanana tsy manjary no nisy tao amin'ny FSM satria sady tsy misy filan-kevim-pitantanana manara-maso ny zavatra tao any FSM no tsy mifanaraka amin'ny fitsipika mifeny ny fampiasana volam-panjakana ny zavatra nataony l'état général ka izy samy rery no nanapa-kevitra tamin'ny zavatra rehetra nataony FSM anisin'ny zava-doza nataony hoy ny Bianco dia fividianana fiara efa tonta kanefa namoahana vola 5,7 tapitra isariary namoaka vola 2,20 miliara ariary koa izy nividianana zavatra tsy nisy fiantsona tolotra tsy nisy fifaninanana ka fitanisana ny zavatra nilaina tamin'ny taratasy tsotra fotsiny no namaritana ny fifanarahana arabaritra nampindramana vola 10 miliara ariary ny orinasa tsy miankina iray kanefa sady ambony loatra ny famotramam-bola natao no avany mpiasa ireo amin'ny FSM ny tompon'ilay orinasa nampindramana vola efa niatrika fitsarana moa ny général Jean Alfred Rakotoarnirina fa
mba tsy ho isy koa zavatra manahirana hafa iseho aneorina tokony faharitana mazava tsara diany zao ny andraikitra omena ny andriamatoa ny rado raha falimanana mpandraraha monina ny amin'ny Émirats Arabes Unis izay notendreny fitondrana ho filohan'ny filan-kevitra ireo iraka manokana mikasika ny fifandraisana iraisam-pirenena ataony FSM. Tsy fahavalontsika ny mpanambola avy any ivelany vonona ampiasany volany ao amin'ny FSM. Mpandraraha mitady tombotsoa izy ireo. Kanefa tsy ny firenena malagasy no hitany fa ireo arena misy eto Madagasikara. Ka raha mandringa ny rafitra ara-dalàna itondrana FSM ny tombotsoan'ireo mpampiasa vola vahiny no ibahana ao amin'ny fifanarahana atao rehetra. Koa satria moa manana arena kibony tany betsaka Madagasikara, raha malala izany, ny fitrandrahana sy ny fivarotana an'izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no tokony oloaranom-bola voalohany ho an'ny firenena malagasy ampiasainy FSM. Tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy ny fanjakana malagasy mihitsy no manana petrabola be indrindra ao amin'ireo orinasa manao izany asa izany. Na amin'ny fitrandrahana efa misy toy ny fitrandrahana ilmenite ataony QMM any Taolagnaro sy fitrandrahana cobalt sy nickel any Ambatovy. Na amin'ny fitrandrahana vaovao ny orinasa QMM Quit Madagascar Minerals no mitrandraka ilmenite, zircon sy monazite. QMM no solontenany orinasa lehibe iraisam-pirenena Rio Tinto irahany mpandraraha anglisy sy australiana. Any Londres sy Melbourne ny fohibeny. Aondrana makany ivelany ireo vokatra ireo anamboarana loko, plastika, fanatsarana tarehy, izany hoe cosmétique sy amin'ny fanamboarana fiaramanidina. Ary raha 20 isan-jato ny anjara petrabolany Rio Tinto ao amin'ny QMM, 20 isan-jato monja ny anjarany fanjakana malagasy ka tokony amboarina izany. Ny tetika asa ao Ambatovy no anisan'ny orinasa lehibe maneran-tany mamokatra cobalt sy nickel. Ny orinasa kanadiana Sherite Internationale no nanao ny fitrandrahana tamin'ny voalohany kanefa niala tao Sherite. Tokony raisiny fanjakana ny anjara petrabola amin'izao fialany Sumitomo izao. Sumitomo no orinasa japonais satria Sumitomo no tompony petrabola be indrindra ao 4.7 isan-jato ny anjarany. Raha oharina amin'ny Comir orinasany Korea Atsimo, Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resource Corporation zay manana 5.20 isan-jato. Ravana ny lalàna LGM, loi sur les grands investissements, ka fifanarahana ara-batra ro atao amin'ny Comir sy amry mantsy ilay orinasa anglisy naka ny toerany Sumitomo. Mikasika ny fitrandrahana vaovao, tsy tokony amerina ny fahadisoan'ny mpitondra taloha ny mpitondra ankehitriny mikasika ny fitrandrahana arena kibony tany eto Madagasikara. Fantatra mantsy fa raha nandeha tany Toliara ny colonel Mikael Randrianirina nanatrika ny fahatongavan'ny fiaramanidina telo izay any orinasa Bravura Holdings izy. Ny mpanan-karena nigériana Benedict Peters no tompony izany orinasa izany sy ny vondrona mpitrandraka sultany Aiteo. Miasa amin'ny firenena afrikanina maro Bravura Holdings mitrandraka volamena, varahina, lithium, platine sy vy. Ny fanjakana malagasy no tokony anana petrabola be indrindra amin'ny orinasa anao izany fitrandrahana rehetra izany fa tsy ny Bravura Holdings. Tokony jerena akaiky koa ny zavatra ataony orinasa Varamada. Fantatro vina zany Varamada zany. Varamada zany no anarana vaovao ny base Toliara. Ny poitra indray mantsy izy io tany Toliara nandritry ny etsika Tsapiky sy tany Washington raha niresaka tamin'ireo tompona andraikitra Amerikanina ny Prime Ministre Andriamatoa Mamtina Rajona Arsolna tamin'ny fivorian'ny Spring Meetings.
tsy mitsahatra manohitra n'io tetika asa io andriamatoa Eliara be vahiny filoha notrikafo lazainy fa sady manimba ny tontolo iainana no manimba ny fahasalaman'ny mponina ny fitrandrahana molazity fasimainty misy thorium mantsy ao anatin'ny molazity ny thorium nefa dia mamoaka taratra mampididozy zany hoe radioactif manimba fahasalamana ho an'ireo mpankasitraka ny base tuléaire na ny varamada lazainy fa anome asa ho an'ny mponina ony io ornasa io ho an'ireo tsy manaiky toy andriamatoa Eliara Bevainy lazainy fa na de fiazany amanina ny lela tsy atao jono rehefa mandinika an'izany andriamatoa Raintsonary na vola na arena ambanin'ny tany na inona de ohatrany hoe mifaningoningotra be ihany le izy am'le fifandraisana iraisampirenena ary ty le fifandraisana iraisampirenena ty a io manahirana atsika eto Madagasikara io zao le voateony hoe ny Pikaramanady frantsay eto koa misy Rosiana farany teo zao de nisy hoe fiaramanidina tondra filoha taïwanais fa hoe tsy navelantsika ny sidina teto tezitra ny Amerikana satria hoe tony sinono no baiko de ao anatrehan'zany zavatra zany a de mandrahana ny anasazy ry zareo bekitana na zany na tsy zany nefa rehefa mijery le ato anaty vilanytsika eo am'le fifandraisana am'ireo vondrona iraisampirenena ny velany koa de manahirana siny n'izy reny zany de ny tombotsoa no ny tadiaviny a fa tsy tena le hoe ahoana mariny ty Madagasikara ty tsika zao de mbola eo foana le hoe ny vondrony Afrika ny SADC nefa ireny vondrona ireny de mahasamba ny baiko mihitsy an'lay mpitondra sy mitsabatsabaka n'lay raharaha anatiny a atao amin'ny firenena raha vao tsy manaraka mibaikony ianao de alatsany a ny sazy ka ny tenenana zany andriamatoa Raintsonary tsy sanatria finiavana hoe te olon'olony tsika eto Madagasikara fa inona kosa ny tokony atao zany eo am'le fifandraisana any ivelany io a mba tena hitranga satria efa nidradraina foana hoe nahoana moa le izy raha mba samy mahazo gagnant na hoe win-win eo am'zay fifandraisan'ireo firenen'ireo ka tsy maninona na iza am'ireo na France, États-Unis, Russie sinosiny fa hoe ahoana ny tena metrahantsika fepetra mafiorina mba tena hoe isy tombotsoantsika eto Madagasikara lay fifandraisana misaotra anao nambana Ismaël zavatra manahirana tokoa ny fifandraisana iraisampirenena satria mitady ny tombotsoany fotsiny ireo fikambanana iraisampirenena sy ireo firenena dehibe izy ireo tsy miraharaha ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy tsy manome famatsiam-bola na fiaraha-miasa amintsika ireo fikambanana iraisampirenena afrikanina toy ny vondrombe afrikanina sy ny SADC ny zavatra tadiaviny de ametraka rafitra azony be koa eto Madagasikara raha tsy manaiky izany isika dia omeny sazy ery ankilany manome famatsiam-bola sy fiaraha-miasa ireo firenendehibe kanefa misy lafiny ratsy hatrany ny fiaraha-miasa amin'izy ireo eo indrindra no tokony omailo ny mpitondra fanjakana raha nanao ny fivoriana fahadimy amby telopolo sy telonjato sy arivo ny CPS Conseil de paix et de sécurité any vondrombe afrikanina tamin'ny 10 marsa lasa teo tany Addis Abeba ny zava-mitranga eto Madagasikara no antony fivoriany fa tsy zavatra misy any Afrika andriamatoa Allemand Malaba Mamba soltenany Eswatini ao amin'ny vondrombe afrikanina no nitarika ny fivoriana tam'izany ampatsehiviko raha dininao fa nandeha tany Eswatini ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tamin'ny 9 febroary lasa teo de ireto ny baiko nomeny ireo mpivory tao Addis Abeba ho tanterahany mpitondra malagasy raha fetipetenina raha tianareo esoriny aminareo ny sazy omenay anareo tokony ankato antsakany sy andavany
ny toromarika rehetra omeny vondrombe afrikana sy ny sadek anareo ianareo tsy maintsy ajenareo ny fempotoana 4 volana anaovanareo ny tetezamita tsy maintsy votsoranareo ny olona rehetra nogadrainareo no ny antony politika tsy maintsy gouvernemanta iraha mitantana ahitana ny hery politika rehetra no tokony atsanganareo sy ny sisa zany hoe mitsy maintsy ny tena feno ao ny faneriterena ataon'ireo vondrona iraisam-pirenena tahaka izany no lalana ahafahany satana ametraka ny marika ny bibidia amin'ny olona rehetra amin'ny andriny na amin'ny tanany havanana na ho zavatra hita maso zany marika izany na ho ara-panahy fomba roa no ampiasaina amin'ny marika hita maso refin'olombelona zany hoe biometrie na puce électronique ireto ohatra ny zavatra atao mikasika ny refin'olombelona lavitondro famantarana tare reconnaissance faciale fitelena maso zany scanner ny maso ny puce électronique de zavatra kely sy bitika asisika anelanelany ankibe sy ny fanondro mandefa taratra tsy hita maso onde radio ilay puce de raisiny caméra mampiasa RFID radio frequency identification mety ampijanona ny sazy omeny vondrombe afrikana ny mpitondra ankehitriny de mitady ny sehatra rehetra izy mety ahatongavana amin'izany ny sehatra nisy voaingana ohatra de ny fivoriana an-tampony faraiky amby folo nataony ro filom-pirenena ao amin'ny OEACP Organisation des États d'Afrique Caraïbes Pacifique tany Malabo any Guinée équatoriale no nataony fivoriana nanomboka tamin'ny 7 hatramin'ny 7 mars satria Guinée équatoriale no voatendry ho foloa vaovao ny OEACP izany angamba no antony nandehanan'ny colonel Michael Randrianirina tany Guinée équatoriale tamin'ny 9 mars nampandresaka tamin'ny Teodoro Obiang Nguema Mbasogo filohan'ny io firenena io tandremo so afangaronao fa misy Guinée telo any andrefany Afrika voalohany Guinée Conakry zanatany français taloha faharoa Guinée Bissau zanatany Portugal taloha ary Guinée équatoriale zanatany espagnol taloha atsimony Cameroun no misy azy avaratry Gabon ary misy tapany roa ny tapany ampovoantany misy ny renivohitra Ciudad de la Paz ny tapany faharoa de nosy roa Bioko misy any Malabo renivohitra taloha sy ny nosy Anobon araka vaovao navoaka ny gazety maro zavatra roa no nokendreny colonel Michael Randrianirina raha niona tamin'ny Teodoro Obiang Nguema Mbasogo izy voalohany mba anampy azy anala ny sazy omeny vondrombe afrikana ny Madagascar satria Guinée équatoriale no lany filohan'ny OEACP araka ny voalaza teo faharoa anao fiaraha-miasa ara-toekarena amin'ny Guinée équatoriale amin'ny fitrandrana sultana satria manao izany asa izany i Guinée équatoriale ary nitsidika anireo toerana fitrandrana sultana tany an-toerana ny colonel Michael Randrianirina mba ho modely azo ny alaina tahaka amin'ny fitrandrana sultany any Bemolanga sy tsy miroro anisany ezaka ataon'ny fitondrana ankehitriny araka ny filazany dia anafoana ny fanaovana kolokolo eto Madagasikara kanefa raha olona zatra manao kolokolo no ifanareserany ho sarotra aminy any ny anafoana ny kolokolo araka ny teny voalazan'ny Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany 5:7 manao hoe aza mety ho fitahana ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy de manimba ny fitondrantena tsara izao mantsy no antony ilazako an'izany sady mpitondra jadona tsy refesy bandidy no mpanao kolokolo raindahany i Teodoro Obiang Nguema Mbasogo filohan'ny Guinée équatoriale 7 taona no na filoham-pirenena azy ary izy foana ny voafidy
nandritra zany 7 taona zany tsy fifidianana no nahatongavany teo amin'ny fitondrana satria naongany ny filoham-pirenena tany Guinée équatoriale dia i Francisco Mathias Nguema izay dadatony ihany tamin'ny 3 aogostra tamin'ny taona 7 isao zany manomboka amin'ny 7 hatramin'izao 7 taona izy no teo amin'ny fitondrana antokotokana no misy any Guinée équatoriale dia ny PDGE Parti démocratique de Guinée équatoriale sady tsy misy fanajana zololombelona any Guinée équatoriale no mandalo sivana ny vaovao avoakany gazety rehetra no feno kolikoly no fanaovana fitrandrahana sultana izay rehetra mitsikera ny mpitondra dia sady gadrena ao amin'ny fonja Black Beach no ampijeliana ao zany hoe atao torture mataiza amin'ny fanaovana malaza fanaovana kolikoly sy famotsiana volo maloto ary enjehana noho izany any ny firenena maro ny zanaky ny filoham-pirenena io Théodorin Nguema Obiang na dia vola be tsy tokony tsy foroana aza no azo avy amin'ny fanondranana sultana makany ivelany ny fianakavian'ny filoham-pirenena no miliba amin'izany ka mahantra fadiranovana ny vahoaka any Guinée équatoriale tsy mahagaga raha 3 amboniny zato ny CPI Corruption Perception Index omeny Transparency Internationale any Guinée équatoriale 13/100 ny CPI zany hoe Corruption Perception Index dia manomboka amin'ny 0 hatramin'ny zato ny 0 dia omena ny firenena anjakany kolikoly tanteraka ny CPI zato dia omena ny firenena tsy misy kolikoly mihitsy na dia kely azy ireto firenena ireto dia zara raha misy kolikoly any aminy satria omeny Transparency Internationale CPI tsara izy ireo voalohany Danemark manana CPI 50 Finlande faharoa manana CPI 20 Singapour fahatelo manana CPI 4 Madagascar 10 tamin'ny tatitra nataony Transparency Internationale tamin'ny febroary lasa teo ary napetrany eo amin'ny laharana fa 7 amby zato amin'ny firenena 20 amby zato zany hoe 25/100 ny any Madagascar mikasika ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena dehibe ireo resaka voalohany amin'ny Frantsa misy lafiny tsara ny fiaraha-miasa amin'ny Frantsa midadasika ny fiaraha-miasa aminy voalohany amin'izany ny fiarovam-pirenena satria ny fanjakana frantsay no manofana sy manome fitaovana an'ireo hery fiarovana eto Madagasikara polisy zandary tafika antanety tafika an-dranomasina eo amin'ny lafiny kolotsaina eto Madagasikara no misy ny tambazotra ny Alliance Française lehibe indrindra maneran-tany eo amin'ny lafiny fikarohana manampy betsaka ny IRD Institut de Recherche pour le Développement sy ny CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana manampy betsaka ny fanjakana manampy betsaka ny vahoaka malagasy nandritry ny taona maro ny Institut Pasteur eo amin'ny lafiny famatsiam-bola ny tetikasa fampandrosoana manana toerana lehibe ny AFD Agence Française pour le Développement ohatra manampy andreo malagasy monina ny Frantsa ny fanjakana frantsay amin'ny alalany AFD satria nisy fionana mikasika izany tamin'ny 9 marsa lasa teo teny amin'ny hôtel Radisson Blu eny Ambodivona nambara tamin'izany fa misy tetikasa fampandrosoana 30 karakarainy tady dago zany hoe tantsoraka ho an'ny diaspora ka ny AFD no mamatsy arabola sy ny sisa kanefa araka voalaza teo misy lafiny ratsy ity fifandraisana amin'ny firenena dehibe ty ny lafiny ratsy ohatra amin'ny fifandraisana amin'ny Frantsa dia ny finiavan'ny mpitondra frantsay anjakazaka eto Madagasikara bodoiny ireo nosy malagasy manodidina lazainy fa anazy Juan de Novakely Ampela nosy Sambatra nosy Bedemaka nosy Loza
nandeha tany amin'nosy sambatra misy aza ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny 3 octobre tamin'ny taona 5 dia zao ny teny nataony tany ici c'est la France kanefa milaza daholo ny fikambanana iraisam-pirenena hatramin'ny firenena mikambana fa any Madagasikara ireo nosy ireo dia tereny frantsay manao fiaraha-mitantana zany hoe co-gestion miaraka aminy ny mpitondra malagasy ny fandimby hatramin'izao ary nandefa fiaramanidina miaramila ny fanjakana frantsay namoaka ny filoha teo aloha Andry Rajoelina niala teto Madagasikara tamin'ny taona lasa ny tengina hélicoptère ty filoha teo aloha ty niala teny avoloha ny azo nosy Sainte Marie ary fiaramanidina miaramila frantsay niala avy tany La Réunion araka ny baiko ny lapany Élysée no niditra ankeriny tao Sainte Marie nakazy ary mampiseho zany finiavan'ny frantsay manjakazaka eto Madagasikara izany ny fahatongavan'ny mercenaire frantsay anakorotana eto Madagasikara ary ny kasamono ny filoham-pirenena mikasika ny fiaraha-miasa amin'ny États-Unis misy lafiny tsara sy lafiny ratsy koa io ny lafiny tsara dia zao ny sokatra tamin'ny 20 avril ny MUTSIS Madagascar United States Trade and Investment Symposium zany hoe fionam-be momba ny varotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis izany MUTSIS zany dia mikasika ny fifandraisana ara-toekarena sy ny fametrahana fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa amerikana sy ny orinasa malagasy amin'ny sehatra fambolena fizahantany arenan-kibon-tany asa-tanana ary famokarana lamba nanokatra izany ny mpiandraikidrara amerikana Stephanie Arnold izay nanamafy fa ny fifanankalozana ara-barotra sy fampiasam-bola avolenta no mitondra fandrosoana sy filaminana mampiaina fiakinan-doha amin'ny fanampiana ivelany sy manome lanja ny arena ananany firenena tsirairay raha oharina amin'ny Chine sy Rosia États-Unis no manome fanampiana ara-bola lehibe indrindra amin'ny alalan'ny AGOA African Growth and Opportunity Act zay ny lafiny tsara misy lafiny ratsy koa ty fifandraisana amin'ny États-Unis ty dia ny fitrandrahana ny orinasa amerikana Energy Fuels ilmenite rutile zircon ary indrindra monazite antiléar ity orinasa amerikana ity mantsy no naka ny toeran'ny base toléar izay nabe resaka satria manimba fahasalamana ny zavatra vokariny ny tanjona ankehitriny Energy Fuels dia amokatra terra rara manomboka amin'ny taona ho avy toana ny fanjakana amerikana izany orinasa izany mba azahoany vokatra avolenta ny terra rara mantsy no anamboarana anyreto zavatra ireto andriam-by matanjaka zany hoe aimant permanent fitaovana électronique toy ny smartphone solosaina haut-parleur microphone batterie ho an'ny fiarakodia mandeha amin'ny herinaratra éolienne mamokatra herinaratra indrindra ny éolienne any ampovoan-dranomasina sy ny sisa zay mikasika momba ny États-Unis iny fiaraha-miasa amin'ny Rosia misy lafiny tsara misy lafiny ratsy ny lafiny tsara raha ny frantsay no nibahana tamin'ny fiaraha-miasa ara-miaramila hatramin'ny nazahoana fahalevantena mitodika amin'ny Rosia Madagasikara ankehitriny satria nandeha tany Moscou mihitsy ny colonel Mikhail Randrianirina tamin'ny 7 febroary lasa teo ka niresaka mivantana tamin'ny filohan'ny Rosia Vladimir Poutine endrika izany fiaraha-miasa ara-miaramila izany sady mampiofana miaramila malagasy ny Rosiana no manome fitaovam-piadiana maro hatramin'ny fiaramanidina sy fiara-mifony vy nanamafy izany fiaraha-miasa izany ny mpiandraikidrara Rosiana Alexei Buriak raha nitsidika ny ministry ny atany andriamatoa Eric Michel Volizy Idrissa izy tamin'ny 20 avril lasa teo tsy amin'ny lafiny ara-miaramila ihany no manome fanampiana ny Rosiana fa miditra amin'ny lafiny kolotsaina sy toe-karena koa izy napetraka ao amin'ny Ivandry ny chambre de commerce Russie Madagasikara tamin'ny 17 mars lasa teo
raha ny resaka tamin'ireo malagasy monina ny frantsa ny filohan'ny antenibiera ndre mato sy tena rena soloniako tamin'ny febroary lasa teo nambarany fa misy mpandraraha rosiana liana amin'ny famokarana angovo eto Madagasikara amin'ny lafin'ny kolotsaina isy fandaharana manokana anazava ny fifandraisan'ny firenena roa tonta atao amin'ny RNM isaka ny lakamisy tamin'ny fanokafana an'izany amin'izany tamin'ny voalohany nandray anjara tamin'ny ady hevitra ny mpampianatra rosiana ao amin'ny université mpanjakany Saint Petersbourg zay ny lafiny tsara misy lafiny rasy ny fifandraisana amin'ny Rosia satria ampiasain'ny sambo rosiana amin'ny fomba sandoka ny saim-pirenena malagasy ankehitriny mantsy lasa lalan-tsambo lehibe lakan-drano Mozambika sy ny ranomasimbe indiana Madagasikara nefa eo ampovoany ireo ranomasina ireo ka manana toerana tsy manam-paharoa misy arena betsaka koa eto Madagasikara sy ambany ranomasina akaiky ny Madagasikara toy ny trondro ny etona solitany sy ny sisa tia mitra mpihavanana Madagasikara noho izany ireo firenena noho ny ady mitranga any Moyen-Orient idiny iraniana ny elindranony Hormuz dia manahirana ny mandefa sambo andalo any amin'ny lakandranony Suez dia mivily makany amin'ny tanjony Bonne Espérance any atsimon'ny Afrika ny ankamaroan'ny sambo mpitatitra solika zany hoe ny pétrolier indrindra ny sambo rosiana dia mandalo amin'ny lakandranony Mozambika ny 300 isan-jato ny fitaterana solika iraisampirenena mahakasika sambo 10,000 mitondra 12 miliara barika isan-taona noho ny ady ataon'ny Rosia amin'ny Ukraine saziany G7 sy ny vondrombe Europeana Rosia sady tereny ireo firenena tandrefana ireo tsy hetsika ny vidiny solika amidin'ny Rosia no ferany nisan'ny sambo mpitatitra solika ampiasain'ny Rosia mba hialana amin'izany namorona vondro tafika matoto ny Rosiana atao hoe Dark Fleet hitaterany ny solika makany Azia any Chine sy Inde dia mandalo amin'ny lakandran'ny Mozambika ireo sambo matoto ireo ka tsy saim-pirenena rosiana no ampiasainy fa saim-pirenena mozambikana na saim-pirenena malagasy zavatra melohany lalàna iraisan'ny pirenena avoakany OMI Organisation Maritime Internationale mikasika izany fiarahana amin'ny anivelan'izany izao ny teny mampieritreritra nataony Andriamatoa Lada Jean-Pierre mpandrindra ny antoko FLN wisy tamin'ny 3 mars raha nilaza hovonina an'olotra tondrozotra ho an'ny SADC ny filohan'ny fanavaozana dia gaga izahay satria iaraha mahalala fa ny firenena tsirairay dia samy manana ny fomba fihinana ny hanina ny malagasy menambary amin'ny sotro ny sinoa misakafo amin'ny baguette ny européana misakafo amin'ny sotro rovitra ny musulmane misakafo amin'ny tanana manana ny heviny koa ny firenena rehetra mikasika ny famolavolany tondrozotra ny tondrozotra natolotra any SADC dia manaraka ny fepetra rehetra takiany SADC amintsika fa tsy tondrozotra manaraka ny eritreritry ny vahoaka malagasy raha tondrozotra manaraka ny eritreritry ny vahoaka malagasy no hitondrana ny firenena dia miala tsy ho mpikambana amin'ny SADC isika tsy miankin-doha amin'ny fianakavian'be iraisam-pirenena mba tsy ho afaka hibaiko antsika izy ireo diso be ho izy ny filazana fa rehefa tsy hiankin-doha ao amin'ny vahiny amin'ny fanaovan-javatra eto amin'ny firenenao dia miolon'olona ny dikan'izany oka ho fantatra hoy filohan'ny FLN ty oka ho fantatsika tsara fa ny sinoa ny japonais ny frantsais ny comoriana dia samy manapaka ny fahefam-panjakany araka ny hevitry ny olona ao aminy tsy miteny ianao hoe tsy hiaraka amin'ny firenenkafa na amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa ny ataonao dia tsy miantetra aminy rehefa misy fanapahan-kevy dehibe raisinao ho an'ny firenenao
ny olana ho antsika dia ny hevitry le olona mihitsy atramin'ny fanompo anazy no atao satria aterina ny aminy ilay tondrosotra fa tsy aterina amin'ny vahoaka malagasy. Izany hoe izy no tsy ekena ny filoham-panjakana milaza fa nanatitra ny zava-bitany tany amin'ny Sadek sy nanatitra ny vinavinanasany mandra-pahatonga ny fikonan-doam-pirenena. Manena noho ny Sadek no andrasana amoaka izany ho an'ny vahoaka malagasy. Any Sadek ave Madagasikara sa any vahoaka malagasy? Anjara ny vahoaka malagasy ho ihany ty filohan'ny FLN ty no manatitra izany any amin'ny Sadek raha ilaina na tsia. Fotoana izao anafoanana ny rijanteny rehetra na matorana any Madagasikara. Ohatra, nanome ohatra izy, hatramin'izao izy ny didy folony Jacques Faucard no mbola miatra eto Madagasikara. Efa napetra ny mialohan'ny mialany tamin'ny fanjanahantany izany, isan'izany hoy izy ny fandraisana anjara ny miaramila frantsay amin'ny fanofanana ny miaramila malagasy. Mbola mitoetra hatramin'izao ihany ty filohan'ny FLM ity ny coordonner la borde izay mametra ny malagasy amin'ny fananan-tany. Ny ankabiazany ady tany eto hoy ihany izy dia mikasika ireo tany bodoiny voanjo teo aloha. Miverina mivarotra sy maka an'izany ireo voanjo izao ka lasa tompony mangataka ny atiny ny vahoaka malagasy. Toy izany koa izy ny fibodohany anireo nosy malagasy manodidina na Îles Éparses. Hatreto teny filamatra fotsiny aloha ny fikonan-doam-pirenena, mbola tsy mahafantatra ny tena hodinina amin'izany isika hatramin'izao. Mbola tsy fantatra hoe inona no hovany. Mila fanapahan-kevitra androany dia androany ny malagasy hoy toy filohan'ny FLN ty. Mikasika izany teniny izany marina fa mba maritra ny toerana misy ny tany iray, ilaina ny fankitry ny toerana misy azy zany hoe coordonner. Fa ity ny loza eto Madagasikara araka zany teniny FLN zany ny coordonner la borde no mbola ampiasaina. Dia ny projection Mercator oblique no faritany Jean Laborde tamin'ny taona 1970. Dia hoy ny minisitry ny fanajarena ny tany ny général Lilson René de Roland tamin'ny fanokafany tamin'ny fomba ofisialy ny atrikasa paritra tao amin'ny avoana nosy tamin'ny 13 avrily lasa teo izy. Ho foanana ny tanin'ny colon ka averina amin'ny fanjakana ary ho zarainy fanjakana amin'ireo mampiasa azy. Efa natolotra any amin'ny antenimera ho izy ny volavolan-dalàna mikasika izany ary ho dininy gouvernemanta izany. Ny anafoana tanteraka ny rafitra mife an'ireo tanin'ny colon izay antony lehibe miteraka ady tany eto amintsika no tena tanjona hoy ny général Lilson René de Roland. Mitehaka sady ty amin'ny fanontaniana farany Andriamatoa Raintronary. Izy ty moa dia atao hoe ekinan'ny ain-dehibe ny firenena rehetra mihitsy ary ekinan'ny ain-dehibe antsika eto Madagasikara koa ty resaka soliky ty zany. Ianao moa tery ambonimbony efa somary nanipika an'izay ihany satria dia tena nisy fotoana izy ty tena nampiteny mona zany le resaka soliky no niady mitranga ao Moyen-Orient. Tsy pi anao tery ambonimbony tery zao fa noho ny fisian'ny dona ara-tsoliky tamin'ny 17 dia anisan'ny nanakorotana be ny lamina ara-toekarena sy ny lamina ara-bola naneran-tany zay zavatra zay. Ary nanteto amintsika ara rehefa nanomboka nitranga indray ty ady eo amin'ny hoe io Israël, États-Unis manambatra hery midaroka ny Iran ifandritana be ny Détroit d'Ormuz amin'izao amin'ny teny zao dia efa nisy fitrangan-javatra teto Madagasikara satria nanaovana filaram-be teny amin'ireny toby mpivarotra solika ireny satria kely ny tolotra raha oharina amin'ny tinady. Voatery moa le fitondrana zany namoaka fanapahana makasika ny hoe amehana arangovo isika eto Madagasikara namoaka n'ilay atao hoe état d'urgence énergétique ary indroa metaona mihitsy no mitrangana zay.
zay zavatra zay nefa io fepetra io dia fepetra zay tena tsy mety ary tsy ekeny nefa mivelively satria raha ny paika napetraka ny fepetra napetraky ny efa mihina ny tahirim-bola mahazatra de hoe tokony arahana foana ilay fikorisan'ny vidinentana zany ny fiakarany sy ny vidinany arakaraky ny zava-misy marina fa tsy tena hoe vahaolana maharitra lay état d'urgence énergétique satria tsy maintsy isy fetrany any io fa raha ohatra moa zany akoatran'izay ndry matora intronary inona no mety hoe vahaolana azo raisina ka maharitra ho atsika eto Madagasikara satria mbola tsy tapitra io ny adiny Moyen-Orient. Namana Ismail ko satria moa araka voalaza teo kely ny tolotra ataon'ireo mpivarotra solika eto Madagasikara Total, Jovena, Galana, Shell indraindray lasa lavo be ny filaharany mpividy solika amin'ireny tompy mpivarotra solika ireny na eto Antananarivo na any amin'ny faritany. Manampitrotroka ny ady mitranga any Iran noho izany tamin'ny 7 avril nametraka amena arangovo zany hoe urgence énergétique mandritry 12 andro ny fitondrana. Ny tanjona tamin'izany de afaka mandray fepetra tsy fanao matetika ny fanjakana mba ampifanaraka ny tolotra sy ny tinady. Mivokany de navoaka ny OMS tamin'ny 5 avril ny vidin'ny solika amidiny ireo orinasa mpivarotra solika ho an'ny volana avril. Soltany fandrehatra 1,730 ariary ny 2 litre, gazoaly 9,704 ariary ny 2 litre, lasantsy 7,704 ariary ny 2 litre. Marihana fa mbola ny vidiny tamin'ny volana marsa ihany ireo. Ko satria moa tapitra tamin'ny 20 avril lasa teo ny fepotona 12 andro voalohany nanapa-kevitra nanavao ny amena arangovo ho amin'ny 12 andro vaovao indray ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 13 avril ka notazomina ihany ireo vidy solika voalaza teo. De ty fanontaniana mipetraka hoizana fanotelony fanonefany hatramin'ny oviana ny amena arangovo satria tapitra amin'ny herinandro ambony ny 12 andro faharoa. Tsy miankina amin'ny zava-misy eto Madagasikara nefa izany fa miankina amin'ny ady ataon'ny Amerikanina sy ny Israeliana amin'ny Iran. Ka ity ny fanontaniana tokony apetraka. Mbola itoy ve saijanana atoato io ady io? Satria to efa miresaka amin'ny mpitondra iraniana ny filoha Amerikanina Donald Trump. Marina zany fa iteny loza miovaova ny teny Donald Trump. Indraindray milaza ho vonina anokatra varavarana izy fa matetika fa andrahonana no ataony. Toy ny hoe raha tsy miaino ny teniko ianareo iraniana ozerako bomba ny fotodrafitrasa lehibe rehetra any aminareo. Ny fampiresaka mikasika fampisaharana ny pobasy ny solitenan'ny firenena roa tonta tany Islamabad renivohitry Pakistan tamin'ny 8 avril lasa teo. Anisan'ny zavatra ny adian-kevitra tamin'izany ny fanokafana ny elindran'ny Hormuz. Ny rava-maina nefa ny resaka natao tany Islamabad ary rehefa avy tany Islamabad ny ministry ndrarambahiny iraniana Andriamato Abbas Aragoui nambarany fa ny zavatra nataony Amerikanina no nampandamoka ny resaka. Hoy ny amiraly Shahram Irani, filohan'ny tafika an-dranomasina iraniana. Manao resaka mampimoeha ny Amerikanina milaza anidy ny fari-dranomasinay. De vomaika iamafia ny ady no ny nanjerany Amerikanina bomba tao amin'ny nosy Karg. Io nosy io mantsy dia ao amin'ny elindrano Persika 20 kilometra miala any Iran. Ao no sady misy ny tahirin-tsolika any Iran lehibe indrindra no toerana fiangany ireo sambo mitondra solika amidiny Iran amin'ny firenenkafa no zerany Amerikanina bomba. Averiko indray ara le fanontaniana lehibe teo. Mbola itoy ve
saijanona atoato ny io ady io raha alalinina ny teny ataon'ireo manam-pahefana iraniana aneky ampitsahatra ny ady izy ireo raha miala tanteraka au Moyen-Orient ny Amerikana raha miala tanteraka au Moyen-Orient ny Amerikana tahaka zao ohatra ny teny nataony Amir Saed Irvani masovo ny Iran miasa any amin'ny firenena mikambana tamin'ny 7 avril lasa teo mba hisy fiarahamonina tsy misy raorao ao amin'ny eldran persika sady mila antoka azo inona izay iraniana no tokony ajainy Amerikana ny zo sy ny tombotsoany amin'ny mahafirenena maoleotela any tsy hiala ao Moyen-Orient mihitsy anefa ny Amerikana satria raha manao an'izany izy dia tsy atoky azy intsony ireo firenena mialokaloka ambany fiarovany anome ohatra vitsivitsy voalohany tsy atsiaro voary intsony ireo firenena arabo mpiaradia amin'ny Amerikana amin'iny faritra iny dia Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Koweït Qatar Oman Irak inona vokatra zany vokatra n'izany iena ny sandany pétrodollar satria sady hitady fihavanana amin'ny iraniana ireo firenena arabo roa no aneky hivarotra ny solotany amin'ny vola hafa ankoatran'ny dollara izy ireo indrindra amin'ny vola sinoa renminbi sy ny yuan ety ivelany mantsy amin'ny iraniana no miady ny Amerikana kanefa ny sinoa no tena kendreny ny 900 ny solika amidiny Iran dia Chine no mividy azy ka mikitikitika ny anak'Andriamasony Chine ny Amerikana manidy ny eldran ny Hormuz raha nilaza ny Amerikana fa idiny tsy azo ny sambo idirana intsony ireo siaranan-tsambo iraniana niditra antsetra ny sinoa tamin'ny 13 avril lasa teo nandefa afatra mazava sy etitra ho an'ny États-Unis ny amiral Dong Jun ministry ny fiarovam-pirenena sinoa hoy izy miditra sy mivoaka malalaka ao amin'ny seranan-tsambo iraniana ny sambonay satria misy fifanekena fiaraha-miasa izay sy ny iraniana ajainay zany fifanarahan'ny firenena roa tonta izany ary antenenay fa tsy anembatsemba an'izany ny firenenkafa toy izao ataonareo Amerikana izao ny iraniana no mifeny eldran Hormuz ka isokatra foana izy io ho an'ny sambonay ka sanatria raha anisy sakana amin'ny sambo sinoa ianareo Amerikana everinefa mandika tsipika mena ianareo ka hovalianay amin'ny fanafiana ara-miaramila enjana ianareo Amerikana tsy fiamaky ady amin'ny Amerikana ny sinoa fa leombonanana izy ireo ka tsy tia zava-boribory intsony tsy amin'izao ady mitranga ny Iran izao mantsy ny fanakendana ataony Amerikana aminy efa nataony Amerikana izany tany Venezuela firenena mpamokatra sy mpivarotra solika ity firenena ity ka Chine no mpividy ny vokatra be indrindra tamin'ny androny Nicolas Maduro filohan'ny Venezuela tamin'ny taona 2024 ohatra 770 arivo barika isan-taona ny solika no vidin'ny sinoa tamin'ny Venezuela namidin'ny Venezuela mora tamin'ny Chine ny vokany satria nisy fifanekena fiaraha-miasa tamin'ny Venezuela sy Chine tapaka nefa izany tamin'ny 3 janoary lasa teo satria nalainy Amerikana ankeriny tany Venezuela i Nicolas Maduro filohan'ny Venezuela araka ny baiko nomeny Donald Trump milaza mantsy ity filoha Amerikana ity fa i Nicolas Maduro no tompona andraikitra manatobaka zava-mahadomelona any États-Unis satria izy hoy izy no lehibe ny mafia Los Angeles mpivarotra drogue ny marina dia ife ny famokarana solika any Venezuela no tanjana no kendreny Donald Trump ka ny orinasa Amerikana to Chevron sy ny firenena tandrefana
no ividy nisy solika avy any Venezuela fa tsy nisy sinoa intsony. Zay antony voalohany. Antony faharoa, tsy anantena ny fiarovana omeny Amerikanina intsony Korea Atsimo sy Japon iaro azy amin'ny fanafiana mety ataony Chine sy Korea Avaratra aminy, de anamboatra fiarovan-tena ho azy manokana i Japon sy Korea Atsimo fa tsy anantena ny Amerikanina intsony. Manampy ara-tafika amin'ireo firenena ireo mantsy États-Unis, misy miaramila Amerikanina maro apetraka any Japon, enin'alina eo indrindra ao Okinawa. Any Korea Atsimo sady misy miaramila Amerikanina mipetraka any 524 eo no mametraka fomba fiarovana amin'ny balafomanga mety alefan'ny Chine sy Korea Avaratra ny Amerikanina de ny THAAD, Terminal High Altitude Area Defense. Ambonin'izany miaraka manao fanazarantena matetika ny miaramila Amerikanina sy ny miaramila Koreanina tatsimo amin'ny alalan'ny programma KATUSA, Korean Augmentation to the United States Army. Fahatelo, antony fahatelo, tsy alany Amerikanina ao Moyen-Orient mety tsy iara-dia aminy intsony ny Européanina amin'ny fanampiana ny Volodymyr Zelensky filohan'ny Ukraine amin'ny ady ataony amin'ny Rosia. Ny fanampiana Européanina ny Ukraine masy dia mametraka ny Rosia ho fahavalony. Ny Européanina nefa mifanolobodirindra amin'ny Rosia. Dia tadidiny Européanina fa ny firaisana Sovietika tamin'ny andron'ny Staline no nanafika ny Allemagne tamin'ny ady lehibe fahoroa. Taorian'ny ady no zarain'ny firaisana Sovietika firenena roa mifahamahavalo Allemagne. Andaniny RFA, République fédérale d'Allemagne niaraka tamin'ny tandrefana, ny RDA, République démocratique allemande niaraka taminy. Tamin'ny taona 1709 zao vao tafaverina ho firenena tokana indray Allemagne tadidiny Européanina izany. Mba tsy hitranga zany rehetra zany, tsy ala au Moyen-Orient mihitsy ny Amerikanina araka ny faniriany Iraniana. Noho izany itarazoka io ady io, toy ny ady nataony Amerikanina tany Vietnam sy ny ady nataony tany Afghanistan. Naharitra 10 taona ny ady nataony Amerikanina tany Vietnam satria nanomboka tamin'ny 5,700 fa tamin'ny 5,700 vao ny farany. Naharitra 20 taona ny ady nataony Amerikanina tany Afghanistan nanomboka tamin'ny 2,2 hatramin'ny 2,2. Ny fisian'ny ady amin'ny firenena maro dia mariky ny andro farany satria lazain'ny soratra masina fa isy firenena hitsangana amely firenena, ary isy fanjakana hitsangana amely fanjakana. Ka iverina tsy ho ela Jesosy andray ny fitondrana, amarana ny fanjakana zanak'olombelona sy andringana ny olon-dratsy rehetra. Ka raha teo anisan'ny olona hovonjela ianao, amboary aingana ny fiainanao ifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy akony aty Madagasikara io fitarazoany io ady io. Tsy voafeny fanjakana malagasy mantsy sy ny fanafarana solika avy any ivelany satria nasain'ny FMI novonoana ny orinasa-mpanjakana Solima setry ny fambatsiam-bola nomeny, ary notereny FMI nanao PAS, programme d'ajustement structurel ny fanjakana malagasy. Anisan'ny fepetra no takeny tamin'izany PAS zany dia ny fanaovana privatisation, izany hoe tsy maintsy miala amin'ny fanaovana raharaha ara-barotra ny fanjakana malagasy ka orinasa vahiny nomena laka. Resaka fampandriana drisa fotsiny ny OMH. Ireto ireo orinasa vahiny manafatra solika avy any ivelany, izany hoe supercarburant, gasoil, pétrole, lampan, sy mivarotra azy eto Madagasikara. GRT, Galana Raffinerie Terminal, Galana Distribution Pétrolière, tompony fitehirizana solika lehibe indrindra any Tomasina. Jovena Madagasikara, Total Energy Marketing, Madagasikara Vivo Energy,
Madagasikara solontenany Shell. Ankoatra ireo eo koa Vitogaz manafatra ny sy mivarotra entina fandrehitra. Eo koa ny LPSA Logistique Pétrolière Société Anonyme mitahiry sy mizara solika orinasa vahiny daholo ireo. Mpivarotra solika tokana ihany no anafaran'izy ireo ny solika dia ny OQ Trading OQT any Soar tanàna any avaratra Oman. Ampiasainy koa Dubai any amin'ny Émirats Arabes Unis. Dubai anefa dia ao anatin'ny elindrano Persika ka tsy maintsy mandalo amin'ny elindrano Hormuz ny sambo hitondra solika ankaty Madagasikara miainga avy ao Dubai. Ny elindrano Hormuz anefa akaton'ny iraniana. Dia nary vahaolana. Vahaolana enjana no tokony atao mba ialana amin'izany araka le teny hoe au grand mot les grands remèdes. Miala amin'ny efemy. Voalohany fitadiavana fiaraha-miasa ampivarotra solika hafa ankoatra ny OQT. Ny OQT dia miditra an-tsaitra mivantana ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny orinasa mpanjakana vaovao toy ny Solima taloha. Izay sady anafatra mivantana ny solika no amokatra solitany Entsomiroro sy Bemolanga no ivarotra ny solika amin'ireo toby famatsian'ny solika vahiny misy ankehitriny. Izany hoe atao nationalisation izy ireo. Tsy alaina maimaimpona na ankeriny fa onerana ny vidiny. Mazava fa hijana olofo zany raha tsy miala amin'ny FMI isika. Zay mahatonga amin'ny teny hoe au grand mot les grands remèdes. Fahatelo. Tokony anana anjara petrabola be ao Madagasikara Oil mitrandraka menaka mavesatra Antsimiroro ny Solima vaovao raha oharina amin'ny benchmark group. Nilaza mantsy Andriamatoa Ianto sy Anipar mpitantana vaovao any Madagasikara Oil tamin'ny 5 mars lasa teo fa omeny hery vaovao ny famokarana menaka mavesatra Antsimiroro sady velomina ireo vovo efa nisy taloha ho izy no angady vovo vaovao ny Madagasikara Oil. Dia faly ireo orinasa efa nividy menaka mavesatra tamin'ny Madagasikara Oil, Star, Sokota, PFOI, Alpha Cement, Savonnerie Tropicale. Anisan'ny tanjona kendreny Madagasikara Oil dia izy no amatsy anjirama amin'ny solika ilainy rehetra. Voalaza teo fa mpivarotra solika tokana no anafaran'ireo mpandraraha vahiny miasa eto ny solika amidiny dia ny OQT any Oman. Nahoana moa tompo isika no faty ankazo tokana kanefa maro ny mpivarotra solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha tsy laza afa-tsy ireo mpikambana ao amin'ny OPEP, Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. 12 ny mpikambana ao aty Afrika, Algérie, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Libye, Nigeria. Any Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Iran, Irak, Koweït. Any Amerika atsimo Venezuela. Marina fa tsy mpikambana ao amin'ny OPEP intsony Angola satria niala tao izy tamin'ny 420. Tsy ny OPEP ihany no fikambanana raisam-pirenena mpivarotra solika fa ao koa ny OPAEP, Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole. Fivondronana ireo firenena arabo 5 ao amin'ny OPEP miaraka amin'ny ireto firenena 7 ireto: Algérie, Bahreïn, Égypte, Libye, Qatar, Syrie, Tunisie. Eo koa ny vondrona vaovao OPEP plus misy firenena 20 dia ireo mpikambana 12 ao amin'ny OPEP: Arabie Saoudite, Irak, Émirats Arabes Unis, Iran, Koweït, Nigeria, Libye, Algérie, Venezuela, République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, miampy firenena 10 vaovao: Russie, Mexique, Kazakhstan, Oman, Azerbaïdjan, Malaisie, Bahreïn, Brunei, Soudan, Soudan du Sud. Koa satria moa mpikambana ao amin'ny OPEP plus Rosia. Ankoatra ny fanafarana solika avy an'ny Rosia, tokony anaovan'ny Solima vaovao fiaraha-miasa tahaka zao Rosia. Satria manaiky ny amelona indray ny sekrena
any Antsiranana Rosia sady atao toerana fandraisana solika farany avy any ivelany ny seranana any Antsiranana no atao toerana fanadiovana solitany zany hoe raffinerie no atao seranana lehibe izarany vokatra erany Madagasikara nandeha tany Antsiranana tokoa mantsy ny mpiandraikidra rosiana Alexei Buriak tamin'ny 5 avril lasa teo niaraka tamin'ny ministre ndrarambahiny malagasy Rambato Alice Ndiaye nandinika ny fomba amelomana indray ny SECREN Société d'études de construction et de réparation navale. Eto zany tomboko lasy tomboko vavy no mikatona indray ity fandarana lapa-kevitra ity tety loahevitra maromaro isika eo amin'ny endrikendriky ny lalàna lalam-panorenana ny vanotona misy antsika zao ny foronan-kevitra ara-politika ny fisiny ireo vondrikery samy hafa manohana ny fitondrana no jerentsika koa ireo lafy ny olana ara-bola teo amin'izay volany hodikodina teto ny dirantsika tany amin'ny politika ara-bola tokony apetraka eto Madagasikara ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany ary io mahakasika ny raharaha-tsolika zay mbola tsy tapitra araka ny nambaran'Andriamantora Intronary teo dia mbola aharitra ity aty ity raha tombanana koa dia mankasitraka antsika rehetra naharitra hatramin'izao ora ifampiresahana izao ankasitrahantsika ny namana Raintronary nitondra ny famakavakana tamin'ny ity lapa-kevitra ity ary dia mitodika aminao Andriamantora Intronary misaotra betsaka mankasitraka mankatelina ary dia maniry ny tafinao hery tanjaka fahasalamana eo ambanin'ny fitahin'Andriamanitra koa dia manao mandrapitafandray Andriamantora Intronary. Misaotra anao namana Ismaël, misaotra anao, misaotra ny mpiaino lahatra ny aino hatramin'izao samy hoe isika tompoko tahian'Andriamanitra. Patrick Arakotinirina teo amin'ny kirakira teknika Raintronary Ismaël Arzafinarivo ny hira ifametrahantsika ny mandra-piona dia ny hira mitondra ny lohateny hoe ankaiza izahay dia manao mandra-piteny indray ary tomboko lasy tomboko vavy.
Napankevitra. Sehatra idin-kevitra ny velan'ny sampana fampalalam-baovao ny radio Antsiva. Napankevitra. Renesina isaky ny alady manomboka amin'ny 12 sasany. Rahanao amin'ny mpanao gazety ny radio Antsiva, tontsainy Anikra Hermanana sy Ismaël Zafinarivo. Napankevitra.